ifampiarahaba ny amin'ity fotoana ity tonga soa ianao anatrika amin'ity fotoana faharoa andro ny fitorevolantsara zay faritany hoe rodotom-pifahazam-panahy ho an'ny tanàna Antsirabe ity miarabanao satria nandaro-tena ianao tsy hoe tsy manakatao ianao sanatria fa tena fantako mihitsy hoe manakatao ianao ary manandanja lay zavatra zay ataonao fa namelanja n'ity fanasany ity ianao tongeto ianao nandaro-tena dia miarabanao ary mitsotra ny sady Andriamanitra izy atongavanao eto anamarina amin'ny teniny ary andro vaovao androany andro vaovao malina anao zavatra izy fa androany aranay sika hoe ny zavatra vaovao dia maninona solotenako ianao miteny akaikinao zavatra vaovao hoe tsara alohan'ny maly hoe tsara ny rehefa nisy ka raha nisy maly androany ny azo antoka dia zaho anoatra no maly ane no ataon'Andriamanitra ka hivavaka tsika andeha anandra-tanana ametraka n'ity fotoana ity ampitan'Andriamanitra indray sanamiko venao velona Jesosy tsy miova izy ary manao zavatra isan'andro sanandro izy atsanganon'ny tananao rahalahiko ranabaviko miaraka hivavaka tsika tompoko Andriamanitra raina tsara indrindra misaotra betsaka ny amin'ity fotoana ity izy nalaminao misaotra tompo ny amin'ny fahatsarany andro misaotra tompo ny amin'ny fandaminana koa ny fotoana fahafantsiray avy ary misaotra matoana teraka ity dia noho ianao raha nitsasa sy naniry zay dia resy lahatra mihitsy fa sitraponao ny ataonay ary dia anao mahatonga teninao zany mihoatra ny fahatakaranay androany ary tompo tongeto zay anompo anao indray ary tokana ny tariketa sy ny mesazy ianao Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta ny ilain'ny olona ilainay zany androany ianao ny tompon'ity fotoana ity misy eo misy andrata mitsery manaova zavatra aseho tokoa fa tena tiany olo vonjeny ianao ary tsy sasakanan'izany zany tonona mihitsy ane fitahina trano ty fotoana ity ary ny zany izy itongeto ane tompo dia ianao mitsiseo marina fa tena ao amponao izy ary toikarakara aminy ianao androany aoka tsy sasakanan'izany ianao Jesosy avy Nazareta anao kisandraseto tompo ary fezo fotoana rehetra tahony tsiray avy aminary Jesosy avy Nazareta zasy anao araky teny hoe amen. Eo am-pitsanganana ihany tompoko amaky ny salamo isika salamo fahatelo ambinipolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy salamo fahatelo ambinipolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ny etaetan'ny fanahy maniry an'Andriamanitra salamo nataon'i Davida fontany anefitry joda izy Andriamanitra ianao mitady anao fatratra aho mangetaeta anao ny fanahiko maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina ahitako ny herinao sy ny voninahitrao fa tsara noho ny aina ny famindraponao ny molotry hideranao toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho amin'ny anaranao no anandratako ny tanako toy ny vokitsoka sy tavy no fahavikisany fanahiko ary amin'ny molotra falifaly no hiderany vavako anao amen. Eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao anoratra tantara vaovao amin'ny fiainanao ho an'ny tanàna Antsirabe ho an'ny Madagasikara raivohitra andehantsika hideran'Andriamanitra iaraka amin'ny louange.
etianao manangana zay ravatry zay tompo etianao manao mihoatry zay vitanay tompo etianao manomboka tantara vaovao tompo etianao sitranany aretina mivaly famatorana izao satria
Halleluja. Raha mety zao ianao vao tonga dia manantsitra ny araba, ka ny araba ataonay dia ataonay tahaka ny vato atsindry vato ka manamafy ny efa mafy ho tahina manokana ny fahatongavanao eto androany. Tsarovy tsara fa ny vavaka kalamanjana tahaka an'izao tsy vo zao akory ny nisy fa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo dia efa nanao an'izany izy. Ny fiarantsika mivavaka eto androany tsy atoko mpinoana, tsy atoko mpivavahana, fa satria ray Andriamanitra, ray ny mpamonjy, dia tsy isy afontsika androany fa ray eo anatrehan'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe izao ny Jehovah Andriamanitra ny nofo rehetra. Tsapa hoe ny tenanao, tsongoy hoe ny tenanao raha mitafy nofo ianao, tsongoy mo hoe mitafy nofo ianao. Tsarovy fa misy Andriamanitra ary manatompo ianao, fa izy no Andriamanitra ny nofo rehetra. Ka raha ideritsika dia ataovy amin'ny fonao rehetra, iankohakitsika dia ataovy amin'ny fonao rehetra. Fa na aiza angonandrona telo amin'ny anarako dia eo avoany aho le Jehovah Andriamanitra ray, ho le Jesosy Kristy tompo. Andetsika tsy hafahafa ary amin'izao fotoana izao, fa eto amintsika Andriamanitra, eto ny fanatrehany, soa le sara, fa eto le Andriamanitra ny lanitra ny lanitra, ndao azy. Tazomo tsara ny fifantohanao dia midira ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, fa eto amintsika izy. Be
fanatrian'andriamanitra zany minao fa tena tsapana hoe mamy fanatrian'andriamanitra raha tsapana hoe mamy fanatrian'andriamanitra dia hofahofa ho azy ny tananao dia teneny andriamanitra mamiko ny fanatrianao andriamanitra mamiko ny fanatrianao tia tanana sorakoraka ho an'ny tomponsika halleluja taditsika ve le ika omaly za manao hoe halleluja dia nao manao hoe voninahitra ho an'andriamanitra ndao ary halleluja taovy mafy tsara moa e halleluja halleluja voninahitra ho an'andriamanitra voninahitra ho an'andriamanitra tia tanana sady orakoraka ho an'ny tompo halleluja ndao tsika hiara idiran-tompo eo amin'ny kianjan'ny fiderana hiara itsanga tsika rehetra e tsika petrapetraka tsony halleluja ndao eo amin'ny kianjan'ny fiderana tsika androany raha mety aminao dia ndao anaraka andreto mbandihy reto tsika androany eo amikianja fiderana iray samihafa fiavinda mampinono iray eo no andraisana ilay fanay mampifankatia mampifandray eo amikianja fiderana iray samihafa fiavinda mampinono iray andraisana ilay fanay mampifakaty sy mampifandray sikarehetra avelao azolaka ny fiderana nefanjakany mpanjaka sandrato amin'ny ave ile tompontsike iene avelao azolaka ny fiderana nefanjakany mpanjaka sandrato amin'ny ave ile tompontsike eo amikianja fiderana isika androany eo amikianja fiderana iray rehefa todiso ao andanitrao eo letinazanalay fanay mampifakaty mampifandray eo amikianja fiderana iray rehefa todiso ao andanitrao eo letoeranay mandraky zay amy fifaly ao antranondray avelao azolaka ile fiderana lefanjakany mpanjaka sadratomrave ile tompontsike ie avelao azolaka ny fiderana lefanjakany mpanjaka sadratomrave ile tompontsike panjaka sandratomnave ile tompontsike iene avelao azolaka ile fiderana nefanjakany mpanjaka ile tompontsike jesosy anao milapa sy fiderana nefanjakany mpanjaka sandratomnave ile tompontsike jesosy anao milapa sy fiderana nefanjakany mpanjaka sandratomnave ile tomponao e tehaka fotsiny aloha
orfera tsy voavidy volanlanitry fa mila manolo tena mandeha amin'ny fatokisana i Jesosy orsera tandremana Antikristy sy malalaka ny varavarana faety fatokotika leo kaikinana dia tenana milanao Jesosy milanao Maria volamena trano vatoso eo Jerusalema le paradisazo tsy misy vera ny mandeha makany tsy maintsy mibebaka ataobatisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo mifanahy masiny amizay vao komplenitrey orfera asa mandramana retiny fa manatona i Jesosy mba ho tsabony orsera zava-panapika manendriky fa ny vehivavy matahotra any Jehova iterany totondra leo kaikinao e milanao Jesosy milanao iara-pany mianadanitra Maria volamena trano vatoso ao Jerusalema le paradisazo tsy misy vera ny mandeha makany tsy maintsy mibebaka ataobatisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo mifanahy masiny amizay vao komplenitrey milanao Jesosy milanao iara-pany mianadanitra Maria volamena trano vatoso ao Jerusalema le paradisazo tsy misy vera ny mandeha makany tsy maintsy mibebaka ataobatisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo mifanahy masiny amizay vao komplenitrey Jesosy milanao iara-pany mianadanitra Maria volamena trano vatoso ao Jerusalema le paradisazo tsy misy vera ny mandeha makany tsy maintsy mibebaka ataobatisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo mifanahy masiny amizay vao komplenitrey milanao Jesosy milanao Jesosy milanao iara-pany mianadanitra Maria volamena trano vatoso ao Jerusalema le paradisazo tsy misy vera ny mandeha makany tsy maintsy mibebaka ataobatisa amin'ny anaran'i Jesosy mila velo mifanahy masiny amizay vao komplenitrey mila velo mifanahy masiny amizay vao komplenitrey Kura kawanza sasa misaotra ny ekipa piteritsika complet ve fréanao efa complet ve fréanao alleluia afaka mahazo toerana tompoko afaka mahazo toerana ihany koa ny pitery
tena enjana be fanetretenan'andriamanitra andriamanitra tena hoe afaka manao zay tiany atao fa androany izy indray no miteny hoe mila anao andeha any amin'ilay lalana volamena zay efa nomany. Alleloia, zany ny andriamantsika tena lehibe amin'ny fanetretena na dia tena tompon'ny fahalehibeazana ary. Amin'izao fotoana izao ty hetsika androany ty moa zany dia hetsika izay karakarainy fikambanana fifankatiavam-pitoro filazantsara eto Antsirabe. Misy mpanompon'andriamanitra maro be mpikambana ao anatin'izany fikambanana izany ka amin'izao fotoana izao tsika dia andray azy ireo mariana ihany koa fa misy ny filoha mpitarika izay novidin'andriamanitra mba hitarika an'izany fikambanan'izany dia asaintsika mpitiavana be ampanajana pasteur John Ramotarson andray ny fitenenana amin'ity androany ity satria dia mety amintsika ihany koa mba hafantatra hoe iza daholo tokoa raha moa ireo mpanompon'andriamanitra tonga eto iza ny efa mpikambanao mety manitikitika atsika fa mety tsy ampozinao fa ao ny pasteranao. Alleluia, ao izy satria Jesosy Kristy efa mivavaka hoe mba ho iray ihany isika. Amen. dia isaorana ny tompo fa efa tanteraka izany eto Antsirabe. Mandra-pahatonga ny président ety aloha ety dia tiana ihany mampafantatra antsika fa misy tandiny mampiely baiboly eto amin'ny sisiny eto izay amarotana ny baiboly sy boky kristianina tena ny vidiny mirary zaka antsika rehetra dia manasa antsika zany andray anjara ao afaka manampy baiboly tsika afaka manampy boky hafa tsika fa roa manarakarak'izay ihany koa ho antsika ny ampitoerana eny na ho antsika mijorojoro eny aloha mba jerijerena ihany manodidina fa tsy haitsony hoe iza ny tafiditra aty avoantsika aty misy antony matony sécurité ny teny an'izay taty aminay dia mba harao maso ihany manodidina atsika. Misaotra tompoko efa vonona i président amin'izao fotoana izao dia omentsika azy ampanajana ny fitenenana andao kosa tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy Kristy tompo. Saotra tompoko, salama aby atsika eny tompoko. Mpandrindra ihany moa zany toerako fa miara-miasa zany ny mpanompon'Andriamanitra ny mpitarika kristianina eto Antsirabe tsy hanavany zany na zokony na zandrina na ahoana fa miezaka miaraka ny rehetra ka izao omaly moa zany efa nisy an'le lista androany nefa tsy fantatro hoe misy voatonga za zany mangataka atsika ny tena marina manantona nyreto mpanompon'Andriamanitra eto ambany eto eto amin'ny pasteur Frank na ato ho an'le zay voatonga androany manjary ananatsiny raha tananyity ka hoe tsy voatonona atsika tsirairay avy eny ary tompoko atsoko zany izy ireo ny miara-miasa amin'izao misy moa tsy afaka fa tononika any aloha zay efa eto zany amin'izao fotoana izao mangataka zany avy hatrany amin'ny pasteur Dafinerivo Rodolphe ao amin'ny Fiombonana eto Antsirabe mandroso tompoko ka sain'ny olona mandroso antsika mba mitanonandro eto za moa dia efa nialokaloka eto efa mainy andro mandroso tompoko amin'ny vadiny moa zany ao fa raha fa nilany any moa zany ao raha mandeha eny ary dia eto zany tsisy hoe pasteur lehibe voalohany faharoa fahatelo fa ohatrany maly zao zany farany ny anarako raha tsy fantatra maly raha tsy mampaninona zany eny ary ao ary pasteur Tolojanahary Bakoly avao amin'ny grâce éternelle iny vohatra mandroso anao tompoko ao ianao mandroso avy hatranytsika miazakazaka ianao ao pasteur Rasolo Mampionina Venestoro miaraka mivady ao zareo asa raha ho ny kilana re moa zany samy mpivady ao zany samy pasteur mety daholo zany ao raha manitra andrasana amin'ny assemblée de Dieu eny Atsinanany vohatra esta sabotsy ao ve pasteur manitra na ny vadiny iny pasteur manitra ao koa ny vadiny pasteur Minso raha fiononantsoa ao amin'ny Ataninkatsaka assemblée de Dieu izy mivady reny aloha fa mijerijery amin'ny vadiko koa ka etiko mbola ve le vadiko zay tanakaizy izy te
mbola ao mandroso ary pasteur Lydia raha manany rainy iny nivadiko zany tsy hitanareo zomaly fa raha voatonona tonga dia mankety zany a ave moa seria le pasteur zany tena mila mampiaraka mila mampiaraka miaraka foana ny pasteur fa tanao ny asa pahavalo raha tapitrisa eny ary iny izy eny a tokana amantany mandroso zany na fofoy ary miaraka aminy tsy maninona nga zany misy olana ao ary pasteur Bela Jean-Noël Ciel de la Terre eny Antanambao Vélodrome dia asa raha vadinao pasteur vohirana koa ao a mandroso anareo mivady a mifanohana ny mpivady mandroso atsika eo ary neny mba mitaninandro kely eo no ao ara pasteur Rakoto Dravala Andreniaina velon'ny finoana Kristy pasteur Andreniaina mandroso pasteur Ramandiny Soa ajanirina Jean Claude amin'ny fiangonana fahazavany Kristy eny be masoandro mandroso tompoko pasteur Ramaro Sandratana Antony Stéphane mivadiny atao mipidira ato mivadiny mandroso anao a vadiny pasteur Antony mandroso anao ianao vadiny teo ino am'izay tianao any aty anao toko mivady amin'ny mifanakaiky eo loko eny ary pasteur Dimla Martial fiangonana ny Areny Kristy tsy talany mazo arivo a mandroso tompoko pasteur Randriarmanana Irmana vondrombavaka fianam-baovao mandroso tompoko izy moa zany mbola asa roavina no ampakabady fa iny izy eny iny izy amatoana eo amin'ny fiangonana ao amin'ny pasteur ao iny pasteur Andrianarivo Jean Cyril Sereux velona Jesosy eny amin'ny Télécel miaraka amin'ny vadiny Ramatoa Raro malala Yalis mivadiny a mandroso tompoko pasteur Randrianarson Josoa fiangonan'i Jesosy Kristy mpanjakan'ny fiadanana eny Andramanelatra mandroso tompoko pasteur Ramanaritsoa Simon Samuelson vondrombavaka Jesosy Kristy safidy tsara mandroso tompoko pasteur Randrianantena Jona Zoky izy ty zany a amin'ny Rock City Church eny Ambomena mandroso tompoko Andriatsoa Serge Anthony pasteur amin'ny Jesosy Kristy mpanjakan'ny fiadanana mandroso tompoko raha ao mivadinareo dia taty any fa tsy maninona atsao madama pasteur Kotomalala fiangonana zanakam-pampiavana mandroso tompoko pasteur Soloary Malala Pierrette izy mivady moa reto a tatany tsara izy pasteur Kotomalala tatany izy fa ianao mandroany gasigasy ianao mahafinaritra ndry ataovy le iran'le fanambadiana zala reny zany ny lamatoana eo reny zoky be eo pasteur Fanomezantso Kaleba ambassadeur du Christ Andrano Vice sady bidera izy zay fa nakay izy pasteur Kaleba teo pasteur André Bolonirina Julianique la lumière du monde asa rao izy a mandroso ranabavy pasteur Nirina Antriniavo église Rema de Madagascar pasteur Nirina Antriniavo sady eo ampidera izy a mandroso anao a mipide ekipa ampidera pasteur Josiane Randrembahiny église La Bonté Divine mahazo arivo pasteur Sitaka Nandrasana Toavina Zaki ery ny voninahitra ao mahazo arivo Ambomiandrosoa pasteur André Nelson Niaina fiangonan'ny finoana mandroso tompoko
pasteur fanilo raha famezantsoa unersa chapelle mandroso tompoko eny ambany voirie misy am'zareo a mandroso pasteur andriamadiny irina fiangonana fahasoavana eny mahafaly vatofotsy mandroso atsika pasteur solonjatovo antanirina refy eny Ambalavato sud mandroso tompoko pasteur andrianay voisin Dominique izy mivady reo amin'ny refy eny Ambalavao sud le mahafanafana international pasteur Lavrara Kotomalala fiangonana Jeokristia mpanjakan'ny fiadanana eny Andrano Manelatra raha moa zany ramatoa dia ay mifampitahiana reo amin'ny rahalahy mandroso e voatonona teo moa zany fa mandroso anareo pasteur André Mifily Jean Denis Gosena famonjena any Mandray iny vady amin'ny pasteur Lavrary a reny zany ny anona ato aminay ray aman-dreny pia zany a ray aman-dreny zokinay ary ohatra no fiainy zany toerana zany ao raha ty ambony aty eo mba tazatazany aty tsy manenina pasteur Kotondrina Eward Hery Gosena famonjena Andrangy mandroso tompoko pasteur André Manampy André Tahiry Vondrombavaka Télésel mandroso tompoko raha ao ramatoa eny koa ramatoa miaraka aminy a mandroso tompoko pasteur Zanatsalama Voanginirina Vondrombavaka Télésel izy mivady ireny pasteur Gideona Ralahermanana fiangonana Jeokristy mpanjakan'ny fiadanana any Andrano Manelatra ihany koa dia mandroso atsika pasteur André Parany Jean Claude cellule de prière vadiny zanak'ondry ao Tsitamaso sady mpanentana izy teo a mandroso tompoko pasteur Randriamianta Samson assemblée de Dieu Mahazina mandroso tompoko pasteur Israel Tovinirina Jemima Jesosy miasa mahery pasteur Israel dia ny vadiny ranabavy Patricia ay zay vadinao zay tsy ao izy ay pasteur Anjetojo Rado Jesosy mpanafaka ao Atsongo misy azy pasteur Randanary Mamsoa Jesosy fandresena miaraka amin'ny pasteur Andriatso Nalson Ranaivo Jesosy fandresena Ambo Miansoa izao vady zay iny pasteur Nalson iny kio zany isan'le ray aman-dreny misy ray aman-dreny 5 eo nga masa 7 ny ao a dia reny zany mba fiantantanay rehefa misy ilana azy pasteur Nevarvelo Natanael Gosena famonjena mandroso tompoko pasteur Randriaparany efa voatona teo ty pasteur André Mifily mandroso anao sao dia mbola misy anontania hoe akaikinao sao dia mbola misy pasteur akaiky eny na mpitarika fikambanana ny apôstôly hvkl mandroso tompoko anatin'ny mpanentana izy ary pasteur mandimby teo mandiny ange efa voatonony pasteur Andrianjaka izy moa zany vice président amin'ny aloha ataotsika eo aloha be eo pasteur Anjaka iny avianao ty pasteur Ramato Lalao vady amin'ny pasteur Rabearvony aiza Ramato Lalao mandroso anao tompoko Ramato Lalao ny vady amin'ny pasteur moa zany Ramato daholo mandroso tompoko pasteur Voangy Vangitina Rakotondrainy ao mampely baiboly tony amin'ny mampely baiboly mandroso anao
dia io moa zany ny mizara baiboly atao tanànatsika dia vovonana ny baiboly zany dia tsy eto fotsiny zany aloha pasteur Samuel Rokotomandimby eo amin'ny fitiavana Antsirabe fitiavana dia ny père Roger any koa zay niarana fandika taminay moa ny fampitsodrano zany ny dikan'izay dia hoe miaraka ny fiangonana rehetra tsy mila saratsara satana zany ny fiangonan'i Jesosy miaraka lafa ho avy ny tompo dia hoe iza ny zanako nitahiry ny finoana ary nitahiry le fitafipana fotsy madio miakatra fa zany anarana fiangonana zany mba fomba ihany nanonona anazy teto ny amin'ny hoe ety amin'ny tany ny amin'ny raharaha-mpanjakana fa raha ny tena marina raha vao tonga Jesosy any amin'ny raolanitra efa atongotra zay fotoana zay iza ny zanak'Andriamanitra miakatra aby tsisy voatonona tsony ny anaran'ny le tany saiko be deabe teo ka ifankatytsika rehetra zao ary takony maly any nitsodrano sy vavaka zany sarobidy mbola tsofina rano any ty tafika masina andreo anty fanambarana ny vaovao mahafaly dia mbola atsofotsika rano any keo tanàna Antsirabe sy ny manodidina Antsirabe 2 zany sy ny manodidina rehetra hoe Andriamanitra ny amangy an'izao tanàna zao ka tena ny fanahy masina no anapaka sitrapon'Andriamanitra no njaka za mino fa rehefa Jesosy manjaka tsa misy kolokolo koa tsa misy asa ratsy tsa misy fitsaram-bahoaka zao tsa misy mpangaro posy mifankaty abiaby zany zava-dehibe ka atao tsakantsika menakavy dia hivavaka atsika mba samy manonona tsodrano hoe tsofirano ny vahoaka ny Antsirabe sy manodidina rehetra ary lera koa manam-pahefana ny tanàna rehetra hoentsika mivavaka zany indrindra ny fitohinana ny vaovao mahafaly eto amin'ity toerana ity aneo ny voninany Andriamanitra hivavaka tsika tompoko raha ny atsara indrindra sy any an-danitro mankasitraka anao indray zahay amin'ity sabotsy ity andro faharoa anambarana ilay vaovao mahafaly ilay mavonjy ny olona rehetra raha eo sotra ny amin'ny fanahy masinao zay efa miasa efa nantsonay zany andro maromaro talohan'izao ray masino aoka ilay fanahy masinao ilay mapaiky ny fahotana mapaiky ny fahamarinana mapaiky ny fitsarana hiasa mahireto dia misy famangina manokana ho an'ny mponina rehetra tsy kanavaka eto amin'ity tanàna Antsirabe ity sy ny manodidina za mino raha eo fa na iza na iza dia tianao tsy mijery anao zay mety hoe fiainanay lasa rehetra fa tianay anao ho tahinanay ny mpino zay miara-miasa eto koa irasaina ifankatia ary ty tanàna ity koa ny manam-pahefana zay nomenao fahefana raha eo hitantana zao tanàna zao dia ho tahina izy ireo isa nambaratongany na ny tafika na ny polisy ny zandary ho tahina avokoa izy ireo sy ny ankonany rehetra ray masino eo tananao nametrahana indray Antsirabe efa nisy fahazam-panahy teto mety ho an'ny voalohantany taona maro ary dia zay manonona zay hivelona zany fifahazam-panahy zany ray ho voninahitra anaranao re any misaotra raha eo amin'ny anaranao Jesosy tompo nanaovanay zany vavaka izany tsika iaby anao hoe amen dia mitiafa ho an'Andriamanitra tain'Andriamanitra teo ao anatin'ny raha fiderana dia hidina miadana eto reto mpanompon'Andriamanitra eto dia ao fafantantsika mpanompon'Andriamanitra eny amirahasoa ny olona rehetra fampirahasoantsika nareo koa amin'ny mafamindray nga ho atsika midina amin'ny lama dia mandray ny fiderana aza sina Halleluja sambatra tsika manana andreo mpanompon'Andriamanitra maro be ireo ary zany anokafan'Andriamanitra ny famatsiana ho atsika tsiraray avy tendreny akaikinay Andriamanitra hoe amatsy anao le hoe mpitsanganana navatsika zany izy zany voninahitry ny tompo Easy, Timanda, Wani, Miara, come to Fona,
We're
Kristy mbola vonina iteran'i Jesosy fe anao manafy amena ndao mba hoterentsika Jesosy io ianao ny laky Jesosy io ianao ny laky io hiditra ny fidenana manaraka aiza le tea tanany manafy eo Jesosy Alléluia.
ny fiombonan'ny fifakatiavam-pitoro filazantsara eto Antsirabe miaraka amin'ny ray aman-dreny pasteur Rodolphe sy ny ekipany dia mbola mamerina etona ny fiarabanantsika andaontsika nao alelo mafy be ho voninahitr'Andriamanitra isa roa telo ohatra mbola tsy mafimafy zany fa manisa telo indray mandeha isa roa telo androany dia isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra iza mino fa isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra eto androany ka amin'ity fotoanandroany ity dia tokony ho tsaronao fa andro anankiray andro manandanja eo amin'ny fiainanao ny androany andro zay tokony ho tadidinao ny daty androany mety tsara ny maly fa androany tio dia mbola tsara noho ny maly raha manana etaeta ianao androany ka androany ho atsika zay tonga eto na itsika eto aloha ato na ny anyarina na ianao any amin'ny farany alavitra any tsarovy misy zavatra tokony ataonao androany misy zavatra tokony ataonao androany ary dia raha izay no ataonao eto androany dia hidina eto ny fanatrehan'Andriamanitra mba ataovambony hoe izay manana etaeta fa ho eto ny fanatrehan'Andriamanitra ataovambony hoe amangy ny fiainanao Andriamanitra hitsim-bady ty an-tantaram-piainanao androany alohan'izany dia ataontsika hitsangana amaky ny salamo fa 420 dia ao anatin'izany koa no efa iomananao ny fanatitra rehefa treo dia hivavaka sika ho an'ny fanatitra sady amaky an'izany salamo fa 420 zany efa eto ny fiombonana miombona ny pasitera rehetra efa eto ray fo miray saina fa ny angatahantsika eto ho eto ny fanatrehan'Andriamanitra eto amangy atsika eto ny fanatrehan'Andriamanitra ka noho izany dia fakitsika salamo fa 420 ny andininy voalohany fiomanana andray ny mpanjaka ny voninahitra salamo nataony Davida anjeva ny tany zay rehetra eo aminy sy ny mponiny eo aminy fa izy namorona azy tambony ranomasina tambony rano nampitoerany azy iza niakatra eo tendrombohitry Jehova ary iza nitoetra eo amin'ny fitoerany masina zay madio tanana sy mahitsy fo zay tsy mananatra amin'ny fanany amin'ny laitra na mianina ambitaka andray fitahina avy amin'ny Jehova izy ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy zany taranaka mitady azy zay mitady ny tavanao dia Jakoba asandrato lohanareo ry vavady ary misy sandrata ianareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra izy zao mpanjaka ny voninahitra zao Jehova mahery totoa Jehova mpiady mahery asandrato lohanareo ry vavady ary manandrata ny lohanareo ry varavarana fahagola mba hidira ny mpanjaka ny voninahitra izy zao mpanjaka ny voninahitra Jehova tompony maro hivavaka sika amin'izao fotoana izao hoe to ane ny mpanjaka ny voninahitra ifehy zao fotoana izao ane ny mpanjaka ny voninahitra ka ho hitanao fa rehefa eto ny fanatrehana anjavina ny aretiny anjavina ny olana ianao eto atsapa ny famangin'Andriamanitra aondre alohanao dia mifafa hivavaka sika amin'izao fotoana izao raha eo misotranao fa tonga eto amin'ity toeranyity zay miara-miompony ray feo amiray vava amiray saina ho amin'ny fanjakanao Andriamanitra manatre eto ianao ry mpanjaka ny voninahitra fa rehefa eto ny fanatrehanao dia za mino fa tsisy ala manetona dia ray azy satria fantako fa efa eto ianao ny amin'ny firaisa-tsainanay fa manomana ny fony tsirairay avy mba hidirany zany mpanjaka ny voninahitra zany ary mino atompo eo fa ny fotoanandroanao marana anao mitantara-piainana ratsy rehetra eo amin'ny tsirairay avy ary amanginao ny fony tsirairay avy ka novanao azy amin'ity fotoanandroany ty dia mino atompo eo fa eto ianao hatramin'ny fanombohana ka hatramin'ny famaranana zao fotoana izao manapirofo ny tenina fahindroa momba anareo mandrakarivo manampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao anao ny fanaritra koa zay tompo ta io zany zay rehetra tsy manakomena manana biaby ny fahasoavanao amezany amin'ny manaraka dia raiko sy ankalazaiko ianao meko voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy eo amen. Shinde
Now we lie, oh my, and you are my dark side. Is the lies I know, design what I know. See the man out, see me, femme tu catch me farani, and your money child meets all kana, meets all kana. Sanjatun tana no wise, but tu kulocha out yanda wise, but tu kulocha tiandis fandante nana. Pour vous now is antam ni fenaku, katsapaku and keichi, but tu kulocha out yanda wise. Let's offer my two kulocha tiana no wise. Matukulocha out yanda wai desoso Matukulocha tiandis fanantena Pour fui now is atam ni fenaku Gatsapaku and keichi Matukulocha out yanda wai
hivavaka ho an'ny fanatitra amin'izao fotoana izao. Vavaka isika tompoko. Raha eo ianao ilay Andriamanitra avo indrindra, ianao ilay tompony tany sy izay rehetra eo aminy, anao ny vola fotsy, anao ny vola mena, ampiovany mahandriamanitra anao ahoana moa tompony fanatitra terinay, tsy mendrika anao akory nefa vokatry ny fonay Andriamanitra, dia mba raiso mba hoanitra ka sitrahany eo anatrehanao. Ka nafiry teny fikasana amin'ny famatotra amin'izany fanatitra terinay izany Andriamanitra, dia mba raiso ankasitrao tompo, fa ao amin'izany ny eny dia ao amin'izany ny amen. Raha eo miankohaka mandrakarivo izay fa tsy herinay tsy tanjakay, no nahavorianay arenaka mba hahafahanay nanome ho anay, fa ny avy amin'ny nomenao anay ihany no hahafahanay manome ho anao Andriamanitra. Aza avela ireare mandrakizay izay hoe no ny herinay na nitanjakay, fa hatramin'ny nafofinay na ny hery ny tanjaka dia avy aminao Andriamanitra. Dia ho anao ny dera laza voninahitra, satria anao hatramin'ny taloha indrindra izany ary mbola ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Daontsika ite-tanana mafy be an'Andriamanitra, raha afaka mite-tanana ianao mbola afaka mitehaka mafy dia mafy ho an'i Jesosy ve? Mbola misy mitehaka ao? Atsangana mbola ohatrany hoe tananao akavia fotsiny e, izay mana-tanana akavia. Dia mbola misy mitsangana ry arinry, aza mihafahafa be nareo anariana any fa nareo koa ny namanay e. Dia tsangany koa ny akavanany, atambary dia ataovy mafy ho an'Andriamanitra. Tsy haiko efa nifampiarahaba tamin'olona tao akaikinao ve nao? Raha mbola tsy dia arabao izy tonga soa amin'ity andro faharoa amin'ity fiomborana ty Antsirabe ty. Misy mety hoe maiky anenjika an'ilay fotoana dia na tena anaty tôbily raha tsy fampiarahaba mihitsy nefa lavalava be vao tonga taty. Fa samy miarahaba dia anarak'izay miarahaba olo-kafa izay androany mihitsy izy vao hitanao, raha vao androany izy hitanao. Raha misy eo akaikinao eo fa raha tsisy tsy hoe mitsangana akory, fa raha misy efa nareo ihany tsy niova plasy io, mbola izy ihany ny teo maly. Zao zay ilay fiombonana tsika ray ihany eto. Zao ny signy ataotsika ray eo. Atao ohatrany tananao e, ray tsika zay atao ohatro. Donc hoe tsy tokony isy fahasamihafana mihitsy miaraka eto tsika dia tokony hoe mifankalala ary tsika. Ao ne mba fantaro kely ny olona akaikinao vetivety, izy ny anaranao ke azafaty hoe iaraka ao anan-danitra ny anareo e. Le anontaniana koa ela be mamaly, tsy le non complet fa prénom fotsiny, tsy manome quartier koa. Dia zao amin'izao fotoana zao tsy haiko hoe ante-antany kely hoe iza ny efa very zavatra farak'izay tianao tena hoe tsy fonao dia very, na hoe tsy haiko nalainy zala tompony atsakana ambony e. Mino fa mankasitraka, mino fa raha omeko micro anao dia raha antaniko ahoana fihetsem-ponao tamin'izay dia tena hoe lava be no zarainao. Dia androany ny amin'ity fotoana ity nanomboka omaly Andriamanitra manan-karena be. Andriamanitra tena ananany daholo zavatra rehetrarehetra, fa ina mampalahelo sy ny mampahory azy dia fanavery anankiray. Dia androany raha tonga eto ianao tsy haiko izay antony nahatongavanao teto sa hoe nandaly fotsiny ianao dia nandalo ianao dia nitsangana, fa tsy hanenenanao ny hijanonanao eo, fa ianao ny antony ty fotoana ity. Ty fotoana ity na ray ihany no manolo teny eto androany balina be tsisy ohatry izany any an-danitra any. Ka te hitonanao zay hoe raha tonga eto ianao aza maiky, fa ity ilay fotoana tsara indrindra eo amin'ny fiainanao, ity ilay fotoana sarobidy indrindra eo amin'ny fiainanao. Raha azonao atao raha zao miantso fianakaviana miazakazava misy fotoana amin'ilay be tsy misy ankoatra izay eto dia asao izy dia zao sao dia tia ilay fotoana farany, sao dia tia ilay kiondalana farany. Dia tanasanareo ndao tsika hitsangana ane, ndao tsika hitsangana, ndao tsika nome voninahitra n'ilay tsara indrindra. Raha resy lahatra ianao fa izy ny tsara indrindra, izy ny ambony indrindra, izy ilay mandrakizay, izy ilay izy hatramin'izay. Atsanganao ambony ny tananao izy roa mihitsy dikan'iny ny fanehonao, fa tsintsinina zay Jesosy raha tsy misy anao, tsintsininy ty fotoana ty raha tsy misy anao Jesosy. Ianao tonga eto androany milaza mihitsy tsintsinina Jesosy
raha tsy misy anao ao anatyty tapany manaraka ty a iankory natrehan' Jesosy sika mangetaetan'Andriamanitra tena andao hiery tanteraka tsy haiko hoe inona ny toerana misy anao tsy haiko hoe inona ny andraikitra ao anam-piasana fa androany dao tsika anao ny fiankofany Davida ozy Davida hoe tsinitsinina eo anatrehany dia te hanasanao a aza mihafahafa mihitsy. Alléluia. Hoy ny salama ao ny apokalipsy laza manao hoe ny zavatra izay miseho an-danitra ao ary efa santarintsika eto sady zany androany. Apokalipsy toko faefatra andiny fasivy sy fafolo ary faraka ambin'ny folo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe arany zava-mananaina anome voninahitra sy aja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay dia ihany koa keo anoloana izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ny lolona 4 ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia anipony satri-boninahiny eo anoloany seza fiandrianana ka anao hoe ianao tomponay sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny aja ary ny hery fa ianao nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Mendrika indrindra ianao tompo, ianao nahary sy nahanisy ny zavatra rehetra ary ianao no antony izany, ianao no asandratra eto afovoany ity vahoaka maro ity eny tompo elatra amin'ny firenena samihafa midera sy manadratra ny mankalaza ny anaranao.
loatra tsy natao tanana le alpha sy omega le fiandohana sy farana la izy antsizay eo matraka izay eo amin'ny seansa fiandriananao tompo Sotranao sankalazanao eo amin'ny fiangonan-dehibe eny tompo eo amin'ny vahoaka maro anandratako ny anaranao satria voavony tokoa ianao ary ndranao nanavotanao olona avy amin'ny firenena sy amin'ny fokom-pirenena sy ny fiteny maro samihafa tompo mendrika ianao Jesosy misaoranay misotranao ny amin'ny rana misotranao ilay azo fijaliana ankehitriny izay Jesosy novonjenao notiovinao nafanao manaranjary izay amin'ilay fiainana mandrakizay noho ny amin'ny rano zanak'ondry halleluja zaho lay mahantra tsaroko eto izamoao tena very efatsambao nanjy andro laveniao niota nanalavitray toniantsana lehibe avy niampitao ny tanao tsy navelanao ovetra namboatra lalany anao teo amin'ny tsy azo ale nafoinao ny labanao atongay fonenanao ka teo amin'ny azo voalony trosako tsy andevony otitsonyao tonga fefanamtena saotra Jesu noniana
ataontsika rehetra anao e vonina hitra voninahitra ho anao Jesosy vonina hitra niranao nadio ny foko derane hoana derane hoanao Jesosy Halleluja. Alléluia. Afaka mahazo toerantsika to. Ataontsika hiaraka hiankohaka eo anatrehany Jesosy. Aoka momba antsika rehetra, na ny saintsika, na ny masontsika, na ny sofintsika, momba ny tenantsika iray manontolo dia ataovy mideran'Andriamanitra avokoa. Jesosy ndreto izay rehetrarehetra Jesosy manaiky mifahalebiazanao. Ianao no nahary anay Jesosy, ianao no natoy izao anay, tsy avy amin'ny herinay sy ny tanjakay Jesosy zany, fa no ny fahasoavanao sy ny famindraponao. Ka zany no hideranay anao androany Jesosy, momba anay rehetra androany, ataonay miankohaka eto anatrehanao, anaiky no fahalebiazanao sy mahandriamanitra anao Jesosy. Alleluia. Ianao no antony havelomanay, ianao ny zavatra rehetra ho anay Jesosy. Alleluia. Ny masoko no ibanjinanao, ny sofiko no andrenesako ireo teninao, ny oroko fofonaina avy aminao. Sarmin Jesosy. Ny vavako no iderako anao, ny tanako no anandratako anao, ny saiko no isaintsainako ny fahalebiazanao. Tompo ianao no antony velomako, Tompo ianao no natozao no arinao mitovy endrika amina. Halleluja. Azao hoe ny masoko ny banjinako anao Jesosy, ny masoko ibanjina anao Jesosy no ibanjinanao, sofiko andrenesako anao, mbara hoe ny oroko fofonaina avy aminao. Alleluia. Ny oroko fofonaina avy aminao Jesosy. Ny vavako no iderako anao, ny vavako iderako anao, iderako anao. Asa
asandra ato ambony tanànanao zay hoe asandratry ny tanako anao jesosy a ny tanako nanangatako ana ny saiko no isaitsanako anao isaitsanako ny falakasa Zay rehetra tonga tao fanatren'Andriamanitra amin'ny takarivo ty hika mafy hoe halleloia. Zay rehetra afaty tonga tao fanatren'Andriamanitra hiteka mafy tsara hoan'i Jesosy. Halleloia. Mamerina ny fiarabanantsika tratra soamatsara n'izao fotoana anatina 3 andro andraisantsika teny ampanangatanana kely hoe firy amintsika zay manatrika eto no androany ianao vao tonga teto fa tsy afaka ianao omaly mba tsangany kely an-tananao zafady ndao tsika rehetra hiteka mafy tsara ho an'ireny namantsika reny zay tonga soa eto amin'ny fanatren'Andriamanitra. Faharoa manarakarak'izay misy taratasy kely zay zarain'ny mpiandraikitra raha sendra mbola tsy nanoratra an'izay ianao na mbola tsy nandray dia mba hatsangano ny tananao dia misy mpiandraikitra angatahako mpiandraikitra mba nangatana kely azafady hoe ny mpiandraikitra dia misy an'le sujet de prière rehefa soratanao ao le sujet dia ireo pasteur rehetrareo hiara hitondram-bavaka ny zavatra entinao eto amin'ny fanatren'Andriamanitra dia raha mety hatsangano ny tananao dia mba manantona le mpiandraikitra reny manome an'le sujet aza vela hialeto ianao raha tsy mba voasoratra ao ny anaranao sy ny zavatra entinao eto anatren'Andriamanitra amin'ity takariva ity. Manarak'izay ny asa teto Jesosy omaly. Izy indray nahita ny zavatra nataon'i Jesosy teto omaly. Alleluia. Raha nanatrika teto ianao ka nandray teny, nandray fanasitranana, na mety hoe niandry ody any an-trano vao atsapa hoe tena sitrana marina tokoa, niverina eto ianao efa manapatsapana fa afaka, raha mba mety dia atsangano ny tananao dia misy an'ireny mpiandraikitra ireny koa anantona mba ho averintsika amin'i Jesosy mivoninahitra, satria tsy olona no nikasika anao teto tsy fikambanana no nanasitrana anao teto tsy zao fety zao no nanasitrana anao fa Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia raha mety dia atsangano koa ny tananao dia mba manantona le mpiandraikitra ireny satria mino zay fa ny rehetra zay nanatrika teto ka nitondra ny fony sy ny zavatra mety hoe nanjo azy dia nandray izy. Ndray ary ampanangatanina ndray ary izy ny sitra no omaly fa mbola tsy nijoro vavolombelona teto atsangano ny tananao. Mba mijery tsara mpiandraikitra zafady tompoko sarobidy eo mason'i Jesosy mantsy reny vavolombelona reny. Aza menatra natao amerina ny voninahitra ho an'ny tompo zasy ianao tamin'izay nataony. Misy taona misy marary manantona an'i Jesosy dia zao ny voalazan'ny tompo ao amin'ny Matthieu 7:12
hoy Jesosy tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Jesosy dia mampafantatra an'izay tonga mangetaheta fanasitranana fa izy mihitsy ilay mpanao fanafody na ilay atao hoe mpanasitrana. Jesosy tsy niteny hoe fanafody no omeko anao fa izy niteny hoe izy mihitsy no ilainao. Androany hariva afaka hitranga eto ny sehoan'Andriamanitra ho mpanasitrana anao satria izy namorona anao ary izy ny mahafantatra anao. Nisan'ny volondoha anao vo isany ho an'izay zara fa manana mbola fatany nisan'ny volonao rahalahy fatany. Ary nizany izy tonga eto androany hariva misy anankiray izay mahafantatra tsara anao. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Afaka apetraka ho amin'ny fiainanao, afaka ankinina ho amin'ny matery anao ary afaka matoky azy anao satria izy no mato anao ary namonjy anao. Faharoa, raha problema na asa no atongavanao eto dia tonga soa fa misy valino anao eto. Dia hoy Jesosy be vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, mangata amin'ny tompony vokatra fa izy ozy izy ampandeha ny mpiasa amory ny vokatra. Tonga eto izay ampatsiaro anao fa misy zavatra mihoatra noho ny vokatra ary misy zavatra mihoatra noho ny mpiasa. Tompony vokatra no tonga eto amin'ny takarivo ity ho anao izay tonga eto. Ka raha marary ianao, eto Jesosy mpanasitrana anao. Raha tsy manana asa ianao, eto Jesosy tompony vokatra afaka anao izay tiany anokatra ny lalam-piainanao rehefa mino azy ianao mandray azy ianao dia ho kasiany. Ka androany hariva zany tsy ho amin'ny marary ihany ity fotoana ity fa ho an'ny olona rehetra izay mangetaheta fiainana. Asan-draton'ny tanao dia tenen'Andriamanitra tompo mitenena amiko manokana rehefa avy eo. Tsy te handalo eto fotsiny masoandro ty efa migaingaina dia tsy handray nininina ve mila mandray zavatra avy aminao mila mandray ny teny avy aminao ary ny foko manokana mila voakasiky ny teninao. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy afaka ho tonga fotoana sarobidy hifankahitana amin'ny fanatrehanao zao fotoana zao. Tsarovy izay marary tonga eto, tsarovy izay manana olana arak'asa, tsarovy izay manana olana amina zavatra maro samihafa fa ny famonjena ny vitanao ary ny ambiny rehetra afaka karakarainao. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy venina masasy manan-kera avy Nazareta. Haleluya! Akisikiteka mafitsara ho an'Andriamanitra. Sarotraza ny lalana mankany an-danitrany na fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana tsy hoany Nasarotraza ny lalana makany an-danitrany na fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy sakana tsy hoany Fizawan Jusufon Minuna manulon Tumpoti ebuchao Fanaraka halau Tanu mafiao tumpo Teirizwawanau Manjakizan
fisedrana tsy madio lalovako tsy sakanaty hoany fizahoandro sofona minona magnolona tompo tsy evotrao fanaraka anao tano mafiao tompo tehirizao anao mandraky izay azony ny tanako azony fiainako Alléluia. Tikitsika hitsangana eo amin'ny toerana misy atsika. Anome voninahitra n'ilay tokana mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo ekena fahefana tompony zao rehetra zao lay tokana manapaka ao anatin'ity fivoriana ity ary antony nahatongavany izay mananaina sy manapofinaina rehetra eto amin'ity toerana ity. Tsy olombelona no antonona ho eto, tsy hijery fiderana mahafinaritra koa, tsy hijery pasteur manokana, fa mangetaeta an'ilay tokana sady mpamonjy ianao ny tianao. Izy ny antony ty fivoriana ity, ary izy nampiombona mpitandrina rehetra eto Antsirabe. Izy lay tompony fanorenana ao anaty fanompona, ary izy ny tompony fahefana sy ny fotoana rehetra. Izy no atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazarety. Ndaotsika idea tanana mampavazy asiorakoraka mafanandriamanitra. Haleluya, haleluya. Tiako fantatrao fa izy ny laza aza manahy ny amin'izay mombanao
fa zaho izy mahafantatra anao mihoatra lavitra noho ny fahalalanao ny tenanao fa nanisany volondohanao azy dia voaisako avokoa mba tsy tenenako hoe ianao le tompom-bolo aza nitsana tamin'ny maraina tsy napozinao akory ary tsy noeritreretinao ny anisan'izany fa ianao le tongeto androany ariva io raha tsy olombelona no tononao eto fa mangetaentan'Andriamanitra marina ianao tia ny fivoriana tsara indrindra natrehanao hatramin'izay naterahanao teto ambony tany satria fotoana manokana androany ionanao amin'ilay anankiray mahalalanao lay mahafantatra amin'ny mombanao lay nievitranao lay namoronanao halleloja izy mahafantatra nanisany sela ao anatin'ny vatanao azy androany amin'ity takarivo ity tikanao tena iandrandra an'izao fivoriana izao ho fivoriana tena ionanao aminy mahafantatra ho ve fa Jesosy Kristy dia laza fa izy ny lalana izy ny fahamarinana ary izy ny fiainana tsy misy makao amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany tsy misy lalana be dia be zany akanesanao amin'ny ray lalana tokana ny akanesanao amin'ny ray ary tsy mahazo miala n'izay lalan'izay raha teo ao amin'ny ray dia tsy izy izay lalan'izay fa Jesosy no anarany halleluja halleluja tsy misy lalana folo makany amin'ny ray fa lalana tokana ihany tsy misy fanao folo makany amin'ny ray fa lalana tokana ihany ary tiako fantatrao tsy andriamanika hafa tsy mpaminany hafa ny teny an'ity teny ity fa Jesosy ny teny an'ity teny ity alohan'ny akarany dia nilaza tamin'ny mpianana izy aza malahelo ny fonareo minoa ny ray dia minoa ako fa ho hatran'ny raiky misy fitoerana maro raha tsy zany dia nilaza taminareo fa ny alako eto an-tany dia andeha amboatra fitoerana ho anareo ao amin'ny lampandraiky halleloja ry kristianina aza misalasala manda na ataoko hoe iodina ka tsy ino anty fahamarinana ity eto anivontsika ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana izy nampanantena fa na misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia eo afovoany eto Jesosy eto Jesosy ary androany ariva ny fotoana ionanao aminy androany ariva ny fotoana iombonanao aminy androany ariva ny fotoana ifandraisanao aminy ary eo ambadika izay fifandraisan'izay eo amin'ny toerana misy azy misy fiainana eo amin'ny toerana misy azy misy fananganana eo amin'ny toerana misy azy misy fanasitranana eo amin'ny toerana misy azy misy famonjena ary eo amin'ny toerana misy azy misy fiainana ataontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotra azy amin'ny fotsika manontolo amin'ny fofeny fankasitrahana Andriamanitra raiko misorako sy ankasitrahako anao amin'ity takariva na sabotsy ity anomezanay voninahitra ny anaranao miaraka eto amin'ity toerana ity ianao no ilainay ianao no irinay ianao ny rehetra aminay ary ianao no andrasanay fonay mangeta eto sinona ny fahamarinanao ary izay manantena androany reo fampibarana avy aminao hitondra fiainana fananganana fanofana amin'ny lafiny rehetra indrindra ny antoka ahafahanay amin'ity fivoriana ity anio fa raha nio ny fotoana Jesosy dia hifankahita aminao zahay ary tsisy an'izay ho lavina hoe faina eto amin'ity kantso ity androany reo karaza-pibebahana marina tena mifonay manontolo hiverenanay aminao hiombonanay aminao fantatray Jesosy fantatray fa mandalo ny ety fa ny mandrak'izahay dia ao aminao androany mitenena aminay fa hiaino anao zahay amin'ny anaran'i Jesosy amen tikanao ity an-tanana mafevan'Andriamanitra ny teninao andriamanitro nao tsika kalaza ny tenin'Andriamanitra hanambara ny fitiavanao
Halleluja. Azo toerana tompoko. Voalohany alohan'ny izarana ny tenin'Andriamanitra androany dia isora koa era-po era-tsaina era-panahy ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Antsirabe na zokiny na zandriny amin'izay hoe sokajy teny ilazana azy satria tamin'ity ndray mitoraka ity dia nisokatra avokoa ny fiangonana rehetra miara-miombo-po anambara ny filazantsarani Jesosy Kristy eto amin'ity tapitanana Antsirabe ity iombo-po anatanterahana izao asa fitoriana izao. Koa akasitrahako indrindra ny fahefana sy fahafana manokana nanasanareo androany ho isan'ny olona afaka anan'izany tombontsoa manokana izany. Raha ny marina ny amin'reto zoko sy ray aman-dreny izay manatrika eto dia betsaka no ampiasain'Andriamanitra lavitra noho izay ampiasany maro amin'izy ireo no tena nomen'Andriamanitra fahendrena ambony lavitra noho izay nomena fa anio dia mba nomena fahafahana le zandry kely izara sy tory ny teny fahamarinana arak'izay mba fahasoavana nomen'Andriamanitra azy dia ho raisiko tombontsoa zany ampanetretena lehibe avy amin'ny foko manontolo niakasitrahako reo ray aman-dreny mpitandrina malalatsika eto tapitany Antsirabe asioteka mafy ho andreo rahalatsika rehetra ireo. Halleluja. Andreo nariavana dia iresaka mahakasika ny teny n'Andriamanitra nampitondraina ny lohateny hoe Jesosy sy ny famonjeny. Tiako fantatra ao aloha fa ny fijerin'Andriamanitra anao tsy mitovy amin'ny fijerin'olona. Omaly ny resaka mahakasika momba ny Zakaiosy. Ndray mandeha Zakaiosy rehefa nandeha hitady an'i Jesosy izy nianika avy avy satria fohy izy. Tady vahaolana mihitsy izy za tsy maintsy mahita azy. Olona manamboninahitra eritrereto hoe mandalo Jesosy dia fohifohy somary ponetana mihoatra noho ny olona rehetra ny mpanapaka eto Antsirabe tsy fantatra izy zao mpanapaka ataoko ohatra hoe ny gouverneur satria fohy ny gouverneur be dia be ny lava ranjanana amin'izay olona mpisesika manaraka an'i Jesosy dia eritrereto hoe gouverneur nananika azo hitazana an'i Jesosy fanetreteny zany tena fanetreteny zany satria olona manamboninahitra no milingilingy eny ambony azo hoentiny etaeta te ahita an'i Jesosy satria te hiona hifandray amin'i Jesosy te hapetrana amin'i Jesosy mangetaeta fanafana avy amin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny Zakaiosy midina faingana fa androany tsy maintsy ho anetranonao androany. Dia nidiny Zakaiosy dia niaraka tamin'i Jesosy vavan'ny olona. Jereo Jesosy raha mba fantany mantsy fa io olona miaraka amin'ny eo akaikiny io le tantanany io le hoentiny hitondra azo anetraniny io sady mpanotany tsy mendrika ny tsisy ilana azy tena ianina Bartibe zao vao nitakseny tamina etra nefa mba mpangataka sy zamby eny amoron-dalana raha mba fantany mantsy fitsaran'olombelona misy fetrany ihany fa ianao Jesosy io no tompony teny farany. Fitsaran'olombelona misy fetrany ihany fa ianao Jesosy io no tompony teny farany. Tiako fantatrao ny olona mety manilika anao no ny faharatsiana izay nataonao. Mety efa azo ndray tanàna tarafina momba anao ohatra izay nataony Zakaiosy fa nisy eo an' Jesosy sy ny famonjena. Zakaiosy indrindra no fantohany mihoatra noho ny olona rehetra mba eritrereto anie zany
ny fony jesosy tsy mitovy amin'ny fony ny olona te hikondane sy anameloko anao fa jesosy misaina zay amonjena anao ny antony nahatongavany jesosy tsy hoe tonga izy amaly ny etaetanao zay le tetomaly tsy fanasitranana ny nahatongavany tsy anao fahagagana ny nahatongavany fa tonga izy hitady sy amonjy ny very raha ianao zany le olombery androany arivo efa faniliky ny fiarahamonina nandray aman-dreninao raha mety miteny iova tsony mandrakizay fa eto misy anankiray mbola mana-tenanao ary izy miazona amin'ny fofinainao ty takarivo ty ny fotoana ionanao aminy satria lehibe ny fitiavany tianao jesosy tsy zay mikondane anao izy rehefa tonga tao trano zakaiosy izy dia zao no nataony androany indray tsy maintsy mission accompli tsy maintsy vita ny asako tsy maintsy voavony zakaiosy ny olona am'izany efa miteny izy tsisy ilana azy aika eny zakaiosy moa manamanana koa ka hoana moa jesosy ny tsaikany bebe voly reny tsy maintsy makany aloha ny tompo ny sasany tsara hoe fa mba inona koa ny akekezany an'io olona raha fatany fa olona oatra zao io zao no nataony io za te hiteny aminao tandremo tsaratsara nireny olona fantatrao fa ratsy reny aorinan'ny androany satria raha androany ny amelan'andriamanitra azy tena iovany fony tanteraka ianao raha pitso mbola ikondane azy raha rahanao sy andriamanitra zay tsisy dirako tsony zay fa na ianao io azy mato andriamanitra tonga eto manaitra anao amelany na ianao io azy atsangana ny tanan'izay olona tsy mila famelana eto raha mendrika ianao sady tsara ny nataonao tsisy tsiny mihitsy ianao dia mendrika ho anao ny anameloka ny hafa fa jesosy tsy nanatsiny fa ao anaty baiboly dia manambara ny tenin'andriamanitra fa jesosy tsy mba nanameloka niza noho izany aorinan'ny androany aprimo toetsay-panameloan'olona io fa manompo mandray ny mission zay ilan'andriamanitra anao tsy afaka hitondra ny mission an' jesosy amin'ny asa famonjena ny olona zay tsy votsitra mamela ny hafa zany satria zay madio apo ihany no ahitan'andriamanitra azy io tia tanana maveo an'andriamanitra raha ianao zao mitondra olona marary eto nefa misy olona mbola tsy navelanao elo ka ny ambadibadika any avitsoro malaky la tianao ny kasen'andriamanitra mitytakarivo ty na farafaratsy no any fanasitrananao fotsiny na mbola tsy lalina be ao anatinao aza le révélation ny amin'ny tombontsoa ahafahanao misitraka an'izany avy amin'i jesosy dia tiako androany mba hamotsitra ao anatin'ny fonao ianao amela ny eloko izay olona fantatrao fa nana fotoana anao tena ao am-ponao ny otropo tsy te hijery azy ianao tsy mamela eloka azy manameloka azy ianao ty takarivo ty ny takariva tsy maintsy amitsoranao ao anatin'ny fonao an'izay olona zay tsy angano an-tananao raha ohatra ka resy lahatra ianao hoe tena zay mihitsy le fahamarinana ny rasin'andriamanitra mialoha halleloia ty hafa mafy be ao an'andriamanitra jesosy sy ny famonjeny raha tsika ny tenin'andriamanitra ao bokin'ny jaona toko fahavalo jaona toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faraky ambiny folo fa jesosy kosa nakany atendrombohitra liva ary no ny maraina koa dia nakeo akianja ny tempolo indray jesosy ary ny vahoaka rehetra nanantona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy ary nisy vehivavy anankiray azo nijangajanga nentin'ny mpanorad-dalàna sy fariseo ary rehefa napetrany teo vovoana izy dia hoy ireo tamin'ny mpampianatra eo ty vehivavy ty azon'olona tanina mijangajanga ary eo amin'ny lalàn'ny mosesy dia nandidy atsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany fa ahoana kosa hoy ianao ndiny fahenina zany nolazainy akany fanahy azy mba azahoany izay ampangana azy fa jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary anahatra nanontany azy ireo dia nitraka izy ka nanao taminy hoe zay tsy nanota tao aminareo no aoko hitorabato azy voalohany dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany ary nandray zany izy dia nivoaka tsiraray hatramin'ny zokinjokiny ka hatramin'ny zandrinjandriny ary jesosy rery ihany no sisa teo sy lay vehivavy ary rehefa nitraka jesosy dia hoy izy taminy raha vehivavy aizy reny
tsy nisy nanameloko anao va ary hoy izy tsy misy tompoko dia ho jesosy za koa dia tsy manameloko anao mandehana amin'izao sisy zao dia aza manota insony retsika ve zany teny zany e ny fariseo sy ny sadiseo nitondra teny amin'ny jesosy toko sy andininy nampiasa baiboly ny fariseo sy ny sadiseo nampiasa izy ny fahalalany tenin'Andriamanitra fahalalany manokana momba ny tenin'Andriamanitra fa tsy ny teny izy zay zavatra nandrasan'Andriamanitra ho teneniny marioko aloha fa nitoro teny eto androany ariva tsy tao anatin'ny fiomanana hijerevako hoe inona ny zavatra ilainareo fa nitokana tamin'Andriamanitra nangataka zay zavatra tian'Andriamanitra ho ampitenenina anareo ndiky fa tsy ny zavatra ilainao ny toriko fa ny zavatra ilain'Andriamanitra ny aminao no ambarako ny fariseo sy ny sadiseo laza fa ny vehivavy tratra ny zangajango ohatr'izao dia ozy izy ny lalàn'i Mosesy toram-bato izy ny laza momba ny teny izay voasoratra tao anaty baiboly ny fariseo sy ny sadiseo fa tsy namoaka le tena hevitry ny teny tian'Andriamanitra ho lazaina ry zareo mafantatrao ny délivrance na ny fanafahananao na ny famonjenanao dia tsy miankina amin'ny fahalalanao tenin'Andriamanitra fa miankina amin'ny fanambarana zay tian'Andriamanitra ho lazaina no miafina amin'ny fanafahana zay tokony anao tsy mareteka ao an'Andriamanitra eno ty famadinany ty ny teny ny fariseo sy ny sadiseo zay mpanapaka tao amin'ny sinagoga tamin'izany fotoana zany nasesiny zareo le vehivavy naninona hoe le vehivavy nasesiny avy any amin'izay misy azy any hotoram-bato eo anatrehan'i Jesosy amin'io fotoana io izy misaina fa raha mandika ny lalàn'i Mosesy Jesosy dia tsy avy amin'Andriamanitra ary raha vao manda eo izy ka hita fa tsy avy amin'Andriamanitra dia ambara fa piraitsykombakomba mipijangajanga mba ho samborina hiaraka toram-bato amin'ilay vehivavy satria izy tokajiana ho mpaminany santoko zao nefa ny zavatra nitranga Jesosy tsy tonga nameloka fa Jesosy tonga amindra fo mission an Jesosy tonga izy hitady sy hamonjy ny vely dia zao ny zavatra nitranga raha mitondra toko sy andininy anamelohana an'ity vehivavy ity mba hanamora ny famonoana azy amin'ny torabato ny fariseo sy ny sadiseo dia zao ny fanamelohana dia avy ao amin'ilay toko sy andininy nomendry zareo an Jesosy makasika ny kahan'ilay vehivavy sy ny zavatra nataony fa zao ny zavatra nahavariana tsy fantatrandry zareo fa nahatongavan'i Jesosy amelona fa tsy andringana amindra fo fa tsy hanameloka amonjy fa tsy hanamelamosina mpanota ho very mandrakizay dia zao ny zavatra nitranga mifandona ny lalàna sy ny fahasoavana ny tereny lalàna eo anatrehan'ny fahasoavana ny fahafatesana diso lalana ny fanamelohana satria tonga teo anatrehan'ny tompon'ny fiainana mba fatatrao ve fa ninninona karazana fahafatesana niona tamin'i Jesosy dia navadiky Jesosy ho fiainana foana zany te hiteny aminao androandro ao anatin'io fahafatesana ra-panahy vokatry ny fiodinanao tamin'ny fahotana io misy solution ho anao eto androany arivo eto Jesosy avy any Nazareta
vonona izy ny amela ny fahotanao rehetra raha vao manaika po fotsiny ianao ny andray azy sy manenina ny fahotanao anio dia anio ihany amin'ny tetakarivo ty ny anangana ny fiainanao amin'ny lafiny rehetra tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny azakazaka ry zareo natosiky ny fanahy fahafatesana eo amin'ny famelomana. Eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy adino fariseo fa tsisy devolim-pandringana tamany zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Indrindra eo amin'ny présanseny, zay ny mahatsara ny présanseny, zay ny mahatsara ny fanatrehany. Eo amin'ny fanatrehany misy fanotronana, ary rehefa manotrona anao izy ny dikan'izay miditra tsetra izy mietsika manampy anao. Raha tokony ho faty le vehivavy dia velona le vehivavy. Diso fanantenana programa amin'ny fahafatesana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Androany arivo reo karazana loko-pahafatesana rehetra mitady andringana anao na amin'ny ara-panahy zany, na eo amin'ny fiainanao andavanandro zany, na eo amin'ny vatanao io zany. Jesosy androany arivo, Jesosy androany arivo. Ary hitako amin'ny tetakarivo ty vomafy ny devoly. Raha za izy tsy nentina teto amin'ity toerany ty ianao fa fitainy tany ambadimbadika tany fa androany arivo satria za sura tena azoko akoka fa eto Jesosy diso adresy ny fanahy amin'ny fahafatesana satria androany hifanena amin'ny fiainana ianao. Androany ninona entiky ny fahafatesana rehetra. Androany raha very ianao vonjeny ianao, raha mitady ho fatiny ny aretiny ianao ho atsangany ianao, raha mitady ho lavo ianao apitraka anao izy, raha mitady ho reraka ianao ampahery anao izy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ny fanamelohana dia atao mitoko sy andininy, ka tsy rehetra mahay toko sy andininy no atao hoe mitondra le tena teny avy amin'Andriamanitra. Fa le tondra teny fiainana avy amin'Andriamanitra dia lay nampitenenin'Andriamanitra sy ny irahany. Ilay vehivavy teto dia nitsoin'Andriamanitra tamin'io vehivavy io ny lalàna manameloka azy ho amin'ny fahafatesana. Tonga teo amin'ny toerana nisy fananganana sy fiainana izy. Nasesiky ny lalàna ho eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanamelohana. Natosika sy nasesika eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanamelohana dia hoy ny fahasoavan'Andriamanitra hoe za tsy hanameloka anao. Mandraka androany Jesosy tsy mitsara anao, tsy nitsara n'ilay ramatoa izy, satria izay hitan'ny olona fampijangajanga dia zay ny hitan'ny olona ny amin'ny vehivavy io. Ny zavatra mantsy rehefa tsy ao aminao dia tsy hitanao, fa matoa ianao mahita manana koa. Jesosy tsy manana an'izany izy, tsy mahalala an'izany atao fijangajangana izany izy, satria sady tsy nanotany sy nitorotoroana tamin'ny otany tsy nahalala oto. Dia tsy hitany fisin'izany teo amin'ny fiainan'ity vehivavy ity. Tonga Jesosy nitondra ny fanjakany famelan-keloko sy fahasoavana anafaka mpanota anankiray tokony ho fatiny ny fahotana. Mamerina ny olona ny voninany sy ny fahatsarana izy. Ozy izy tamin'ilay vehivavy ery zanako vavy, mandehana dia aza manota intsony, mandehana dia aza manota intsony. Nitiany Jesosy olazaina, nitiany Jesosy olazaina teo amin'ny atmosferako, teo amin'ny tontoloko no nidiranao. Rehefa tafiditra teo amin'ny tontoloko ianao dia nisy fiarovana mahery avy ety amiko no famindram-poko ny arovako anao. Noho izany tsy velona eo amin'ny fanatrehako ny fahafatesana sy ny heriny na ny fandringanana sy ny aretina. Tsy velona eo amin'ny fanatrehako ireo karazan-javatra sy fampahoriana mitady ambabo sy angeja ny fiainanao. Teo izy Jesosy, raha tiana ho voatahiry ny fanatrehako dia miaina ao amin'ny tontoloko tsy miaina ao anaty fahotana. Zay no mahatonga azy laza amin'izao sy izao aza manota intsony. Ny fahasoavana tsy hoe nomen'Andriamanitra anohizanao ny adalanao satria fantatrao fa mpamindra fosy mpamela helika izy. Aza mavoina ny famoram-panan'Andriamanitra, fa ny famoram-panan'Andriamanitra ry havako nitaonanao hibebaka. Tsy mareteka ho an'Andriamanitra.
fibebana ny andrasan'ny famoram-panan'andriamanitra amintsika dia ozy jesosy io fanatrehako dia voatahiry ny fanatrehako eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray tsy tia ota sady tsy manota noho izany afaka ianao zao fa amin'izao sisy izao aza manota intsony ndrao anjoanao le raha tsy lavitra noho ny teo. Andao ne ho jerentsika vetivety. Halleluja. Misy olona voatavy androany. Misy olona ve tena matsapa hoe voata androany o. Halleluja. Misy ten'Andriamanitra zay. Zao le voasoratra ao anatin'io teny io. Rahantsika kely vetivety. Misy fanomezana omen'Andriamanitra. Io fanomezana omen'Andriamanitra io dia fanomezana tsara amin'ny fiainan'ny olona. Jesosy Kristy le fanomezana ambony indrindra avy amin'indray. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very izay mieno azy fanana fiainana mandrakizay. Noho ny finoantsika an' Jesosy, ny raisitsika ny fanomezana sarobidy indrindra avy amin'Andriamanitra. Dia tsy izany fa Jesosy. Dia eritrereto olona sendra ny fanena tamin'i Jesosy sy niona taminy teo ny fanatrehany. Tonga dia tsy ambinina mihitsy teo amin'izay toerana nisy ny fanatrehany. Ireo karazan-javatra mitady andrava ny fiainan'ilay olona. Satria Jesosy rehefa tonga eo amin'ny fiainanao, tsy maikiny anasitrana anao izy fa maikiny hamonjy anao. Na tongavan' Jesosy amerina amin'ny olombelona la endrik'Andriamanitra very tao amin'ny Adama talohany ny odinany. Tsara ny olona tany am-boalohany, fa rehefa niodina tamin'Andriamanitra ny olona dia tafiditra natiora amin'ny fahafatesana. Lasa miaina ao anatin'ny ota ny olona very ny endrik'Andriamanitra. Zany no mahatonga ny olona manjenjena miaina ao anatin'ny faharatsiana, tsy mahita fiadanana satria lavitra ny fanatrehany. Ozy izy tamin'ity vehivavy ity, raha tokony hoe tsy tokony eto an-tantsony ianao fa tokony vangongo ireo vato ireo, fasana mbola velona ianao androany. Raha vato eny an-tanan'ireny olon'ireny, ohatry ny fasana sisany namelana ianao teo. Fa zao, noho ny fanatrehako sy ny famindram-poko, dia velona ianao fa tsy ambinina ny fanahy fahafatesana. Teo amin'ny atmosferan'ny lanitra. Dia zao, ny tian'Andriamanitra, olazaina amin'ileo amin'izao sy izao aza manota intsony. Aza mitahiry ny fanomezako, ozy izy Andriamanitra. Ivelany fanatrehako, aza tehirizina ivelany fanatrehan'Andriamanitra ny fanomezan'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra avy amin'Andriamanitra dia voatahiry eo amin'ny atmosferan'ny lanitra sy ny tontolony avokoa. Simba io rehefa tsy ao ny tehirizanao azy. Rehefa alaina ohatra ny manaka atao ao anatin'ny fiara-fanekena izay tandido ny fanatrehan'Andriamanitra, dia voatahiry mandrakizay raha mety lohany hariva le izy ka tehirizina panahina raha piso maraina tsy azo hohanina. Fa rehefa tafiditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria avy any an-danitra dia maharitra mandrakizay. Mba fantatra ao ve misy zavatra mora lohany amin'ny tany mafana fa voatahiry any amin'ny tany mangatsiaka. Ka miteny ny atmosfera sy ny fanatrehana. Ianao ny problemanao, te handray zava-tsoa avy amin'Andriamanitra, sitrany ianao mialeto rehefa avy eo ianao manao ny fanaonao any ambadika any. Amin'ny fomba ahoana moa ny ahatonga amin'ny fanasitrananao voatahiry, miala avy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra ny nanome azy. Avy eo ianao miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, tsy te halala ny sitrapon'Andriamanitra any amin'izay toerana misy ianao any. Dia amin'ny fomba ahoana ny avoatahiry ny fanasitrananao. Ao amin'ny bokon'ny Jona toko fadimy ry havana, misy lehilahy narana ditro valo amin'ny telopolo taona, nalemina tsangan' Jesosy. Dia rehefa nitsangana izy, niala tao amin'ny fahalemeny, dia natanjaka sy nandeha. Zao nataon'i Jesosy taminy, matanjaka ianao zao a, afaka ianao zao mandehana, fa amin'izao sisy izao aza manota intsony fa ndrao anjoanao ny ratsy lavitra no nenanafahako anao teo. Ka tsika te hanaitra anao ahako. Zay no mahatonga an'ireto fiangonana be dehibe reto. Zay mahatonga an'ireto fiangonana be dehibe reto. Ny antony fiangonana dia ny ahatonga anao ho voataiza eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Nanome mpanompo Andriamanitra hitari-dalana anao sy hampafantatra anao ny fahamarinana momba ny fanjakana.
mba tsy hiverenanao amin'ny fanaonao intsony ndrao anjoanao ndratsiravitra nohony teo raha teo amin'ny fanatren'Andriamanitra nandraisanao fahasoavana aza entina any amin'ny fahotana sy ny fahalitona ivela amin'ny fanatrena ilay fanasitranana fa tsy miantoka antsony izy. Ianao no te hiala ny territoirany, ianao no te hiala ny tontolo misy azy sy ny atmosferany. Zavatra tiako hotsapantsika ry havana, sary-piaro Andriamanitra. Maninona hoe teo amin'ny toerana io niondrika Jesosy dia izao no nataony. Nanontany ny olona, mpampianatra ô, ty vehivavy ty tratra nijangajanga raha araky ny lalàn'i Mosesy tokony tsy velona intsony vehivavy fa toram-bato sao dia izao. Ahoana ny hevitrao? Tsy tonga dia niteny izy fa nanoratra teo amin'ny tany. Ianao rehefa manoratra eo amin'ny tany rehefa manoratra eo amin'ny tany na vovoka na fasika vao voasoratra izay zavatra soratanao. Atsangana ny tanan'izay resy lahatra hoe tena marina zavatra teneniko izany. Impiry Jesosy nanoratra teo amin'ny tany? Impiry? Indroa. Impiry Andriamanitra nanoratra teo amin'ny vato fisaka mena amin'ny Mosesy? Indroa. Jereo boky Exodus toko raiky amin'ny telopolo vetivety. Hojery atsika vetivety. Exodus toko faraiky amin'ny telopolo. Exodus toko faraiky amin'ny telopolo ny andiny fa valo ambin'ny folo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy dia teo tendrombohitra Sinay dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona dia vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra. Io no nanomezana amin'ny Mosesy vato fisaka voalohany. Ny vato fisaka faharoa ao amin'ny Exodus toko faefatra amin'ny telopolo ny andiny voalohany. Rehefa tezitry Mosesy noho ny fahotan'ny olona dia natorako Mosesy tena amin'ny sary omby volamena sampy natsangany zanak'Israely teo ampiandrasana azy sy napaharetana le vato fisaka voalohany dia potika. Dia avy eo ozy izy Andriamanitra roa Jehovah tamin'i Mosesy, manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka le teo dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay amin'ilay vato fisaka teo izay nivakivakianao. Izany hoe ianao no namakivaky an'ilay vato dia manamboara ianao vato fisaka. Fa zao tsy ianao no manoratra amin'ilay vato fisaka fa za no hanoratra amin'ilay vato fisaka. Dia nisoratan'Andriamanitra fanondroany indray le teo amin'ilay vato fisaka voalohany vakiana mba ho averina amin'ilay vato fisaka namboarin'i Mosesy. Dia jereo teto Jesosy nanoratra indroa tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny tany izy. Jesosy lay Andriamanitra tonga nofo hamonjy ny olona. Naka ny endriky ny olona Andriamanitra lay teny tamin'ny voalohany mba ahafahan'Andriamanitra mamerina eo amin'ny olona ny fahatsaraan'Andriamanitra very teo amin'ny nofo, ahafahany mamonjy ny nofo rehetra izay mandray azy. Ndiky fa Jesosy Kristy lay teny tonga nofo ny teny dia Andriamanitra. Jona toko voalohany ny andiny voalohany. Ndiky fa rehefa tonga nofo Jesosy hamonjy ny olona dia tsy maintsy manovy izy le fampiarana mba hatateraka n'le lalàna ny vakian'i Mosesy sy le fampiarana lalàna diso nataon'i Mosesy tao amin'ny testamenta taloha. Dia ohatra izao le izy nanoratra tamin'ny tany izy fa tsy nanoratra tamin'ny vato fisaka izy. Fa maninona ny tamin'ny tany satria poto-bato ny lasa fasika. Noravano ny fanameloana teo amin'ilay vato voalohany ny piteny mba ho tonga fasika azo ny anoratana amin'ny famindrapo. Zavatra tsy azonao. Indroa le izy tamin'ny voalohany Mosesy nanoraka an'le izy potika. Fa mbola nasainy nisy vangam-bato indray aloha anoratana amin'ny faharoa satria Mosesy natao hitondra lalàna fa Jesosy natao hitondra fahasoavana. Ary ny fahatanterahany lalàna tao amin'ny Kristy. Ahoana ny hatateraka ny lalàna? Ny pratika ny lalàna nataon'i Mosesy nisy tsy nety. Zay natonga n'Andriamanitra tonga nofo naseho teo amin'ny zanaka ny fahatanterahany lalàna eo amin'ny fiainan'ny olona noho ny fahasoavana. Halleluja!
moa izy napiatany lalàna tamin'ny fanamelohany zay manota toram-bato fa i jesosy tonga tsy apiatany lalàna amin'ny fanamelohany fa tonga mindra fo mba ahafahan'olona miaina ny sitrapon'Andriamanitra seo ambany lalàna feo ambany fahasoavana tsy maharety eka ho an'Andriamanitra honakoraka ho an'Andriamanitra dia hozy jesosy nareo aingana manameloka ohatra mora aminareo ny ahita mpanota anankiray hitsotsorika any amin'ny elo nefa endrika Andriamanitra tsy nareo tokoa ny nahary azy dia tsy mampalahelo anareo fa tsy maharary anareo satria tsy anareo fa izany ny sahirana nahary azy dia hozy jesosy mipetraka izy nanoratra teo amin'ny tany nanafoana ny dity mpanameloana anao dia nitraka izy tsy izy teo tsony dia nanoratra fanoroany ray izy nanoratra teo amin'ny tany hananganana n'ilay dity mpanamarinana anao ao aminy noho ny famindram-pody sy noho ny fahasoavany no hatongavantsika eto raha ny tokony ho izy vao manota ny olona dia toram-bato fa jesosy tsy tia hitanao iaina ao anaty ota nefa horingana ao anaty fahotana noho izany no ahalalàn'Andriamanitra tao amin'ny fahasoavana ny fahafahanao miverina aminy ao anaty fibebana satria ny alehibe amin'ny famirapanahany miangy anao hiverina fa tsy hahatonga anao hanohy ao anaty fahotana ry avako malalako androany tianao jesosy matoa velonainy ianao nomeny famindram-po vao maraina fantany fa tsy hifarana ao anao ty takarivo ty raha sy misakambona no izy ary manafaka anao ka androany elako tsiny fa amin'ity takarivo ty aoriny fananganany ianao dia ho afahany tanteraka ny momba anao ray manoto misy teny zay boky Mateo 7 arivariva ny andro teny amoron-dranomasina tamin'izay dia nety ny olona teo amin'i jesosy ny marary rehetra teo izy baiboly ary marary rehetra avereny hoe rehetra avereny hoe rehetra dia ny sitraniny avokoa inona aloha naretina voalohany tiany jesosy sitranina fa zay ny natongavany sitrana amin'ny ota io aloha ianao vita fihavanana tsara amin'Andriamanitra andramo anie tena bebakeo ary tsy miverina amin'io fahotany io andramo anie raha tsy tia hita ny fahasoavany sy ny fahagagany ao miangavy ianao toy izy ho fahotana raha te antry ianao toy izy ho fahotana raha te ho voageja ianao ao anaty tsy fiadanam-po toy izy ny ota raha te ho any amin'ny elo ianao misy ny elo nandrananay ampatsiaro anao fa tsy anjara anao ny elo fa ny satana ianao le zanaka nitovy entika amin'Andriamanitra io aoko kristianina tena authentique fotoana zao hitsangana atsika hiainana sy ampiaina atsika ny hafa ny sitrapon'Andriamanitra averiko raha eto Madagasikara nisan'ny fiangonana maro fa nisan'ny olona miova fo vitsy ary jesosy ny laza izy alohan'ny andehanany no nteny miambeninareo fa betsaka ny bosesika eo amin'ny vavady hiditra ny fanjakan'Andriamanitra fa vitsy ny oraisiny ndikany hoe vitsy ny oraisiny tsy hoe akory zay olona rehetra manararoatra amin'ny fahasoavany rehefa nateraka indray dia efa tonga any an-danitra fa tsy mila nana fa zay ataonao fa maty Kristy dia anana ataovy tsara fa jesosy ny teny tsy fantatra akory ianareo fa izy moa nareo efa namoaka dia mita amin'ny anaranao ane zay zay ne le pastera tena nitoro-teny be tena migary za le mpitarika federanako za le mpanana zao dolo nataoko maty folo natsangako malemy zato na ozizy Andriamanitra ahoana tsy niasa anao nataonao sy ny zavatra vitanao no alalako anao fandifandiananao sy fiainanao araka ny sitrapoko ny ahafantarako anao ry kristianina fotoana zao hiverena amin'ny fiangonana amin'ny jesosy hialana amin'ny fahazara-drazy hialana amin'ny zavatra tsy mety rehetra tokony iainana tokony hijoro ny kristianina ho an'i jesosy nanafatra mihitsy mopera nanafatra koa pastera nany amin'ny FJKM nanafatra koa pastera sasany tao amin'ny loterianina
torio paster amin'ny fahamarinana ambarona nafatako ny fiangonana zandriny rehetra hitatsika eto hoe zany paster toriana fotoana zao tsy toriana anara-piangonana fotoana zao tsy toriana fikambanana fotoana zao hitoriana Jesosy avy amin'ny Nazareta. Halleluja, halleluja. Mianao avy anareo e andao hiverina firy vonina androany tena hiverina amin'ny Jesosy. Atsangana ny tananao tena mangeta ety ianao ny ombona aminy ny ray aminy ataovatra tsara mba ho hitako mangeta ety anao Jesosy tsy tonga eto izy anilika anao na vehivavy janga tratrabody omby azy ho toram-bato tia ny sasany omelohana avy amin'ny tenin'Andriamanitra no njorony zao izy tsy manameloka anao amin'izao sisy zao fotsiny aza manota satria fantany ny fahalemeny nofinao tsy tiany ianao ilay fitoetra ao anatin'io fa tiany ianao hitsangana fotoana zao amazo vazinan'Andriamanitra ntsony efa tena akaiky ny fotoam-pamerenana anao jinjaina hoeny amin'ny raha an-lanitra itsenany ianao tsy fantatry na ho rehefa avy eo na raha riva na alina fa zao no opportunité tsy misy afa-tsy zao ny fotoana ahafahanao manolo tena mandray azy raha Jesosy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy fanamelohana ao amin'ny Kristy Jesosy. Le Jesosy toriko aminao eto Jesosy tsy vonina hitanisany elokao fa Jesosy te ahita ny fiovamponao. Ninona faharatsinao eritrereto Paoly noetiny daholo ny gropina gangy rehetrarehetra niaraka taminy itorabato Stefana toram-bato Stefana tena zanak'Andriamanitra Stefana tena mpanompon'Andriamanitra nandrasan'ny olona irefitra amin'izay ty Paoly ty fa entiny ahitana ny herin'Andriamanitra fa raha vao mikitika ny hvkl eo vitany amin'io tsy ny ahoan'Andriamanitra ny fahafatesan'ny Stefana fa rehefa hitany Stefana namela eloka ny raisy ny aikany ny raisy no any aminy nahita azy nitsangana teo kavanany ray manso Stefana tsy ny fialana hoe eto ambonin'ny tany akory ny fangiry firiny fa ny fiainana mandry anao aloha aoriana amin'ny fahafatesana joro vavolombelona ary havana fa maninona any ohatr' zao mety tsy manambe ako fa mandany ny arena mampanananay rehetrarehetra ho amin'ny fitorina amin'ny filazantsara manerina Madagasikara sy manerina zao tontolo zao fa maninona ny ohatran'izany ny antony de tsotra izy fotoana efa niala tao anaty vatako ny aiko fa isonako an'Andriamanitra fanaveriny ako hitako hoe io aho eo ambony fandriana ary hitako ny elako tao dia mbola hitako hoe mivatako teo ambony fandriana dia vao nitodika dia Jesosy ny hitako marina ny teny voalazan'ny Hebreo fa oriana amin'ny fahafatesana dia fitsarana fa no famirapon'Andriamanitra velona ary raha misy avy any amin'ny fiainana efa lasa naverin'Andriamanitra nahoninareo raha olombelona mbola miandrandra zavatra hafa ankoatra ny famonjeny Jesosy androany ariva izy ny fiandohanao alfa izy ny efaranao ary izy ny omeganao tena misy ny fiainana mandrakizay re olona tena misy ny fiainana mandrakizay aza miaina manjenjena fotsiny amin'ny ditiny fonao mandeha arak'izay tianao 20 taona 20 taona amin'ny fiainana eto tany fa horiny ty tany ty rehefa mikatona ny fiainanao dia pitany mandrakizay ianao efa mba ny saininao ve ny fialanao eto tany raha mbola matanjaka ianao inona ny ataonao voalohany manao zay tianao manao zay mahafinaritra anao nefa tsy fantatrao fa io andaninao ny andronao eto tany io tsisy anaraka anao na fanjaitra rayara rehefa miala eto anao ny zavatra anaraka anao sambatra zay maty dia zay maty eo amin'ny tompo fa ny asany manaraka azy ny fanoloran-tenanao androany no anaraka anao ny fiovamponao androany no anaraka anao tsisy fanjaitra na vola na fiara na trano anaraka anao nefa inona ny andaninao ny fotoananao ohatra mody mino an'Andriamanitra ne zany ianao fa tsy tena mino e raha ohatra ka laninao amin'ity filany nofo mety hifarana vetivety ty ny fiainanao ray manontolo miangavy ianao manapa-hevitra androany arivo iaina amin'ny fahamarinana
fa tsy maintsy isy fiafarany fiainan'ny olona ary zany mahatonga an Jesosy milaza fa vitsy dia vitsy ny olona ho tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra ny an-danitra zany satria tsy ny olona rehetra ny anapa-kevitra sy tena ho resy lahatra anaiky an Jesosy tompo sy mamonjy ny fiaina manokana sy anao ny sitrapony meratsy eny ny tanitsika meratsy ny fiainantsika maninona aloha tsy hanomezana tsiny na mpitondra na iza aloha aloha tsy manome tsiny nizana izy omeo tsiny ny tenanao raha ianao raha tsy marina ny fomba ahoana hitsaranao ny hafa miverena aloha fa raha ny oloko izay natsoko amin'ny anarany no avy hivavaka anendry tena hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino azy any an-danitra amelany elony ary asitrana ny taniny tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra re olombelona hifarany ty zao tontolo zao ty Jesosy ny laza rehefa ho avy zany fotoana zany dia tsy fantatra anao tsony ny anavaka na fahavaratra na ririnina na aloha taona omalina angatsika be tampotampoka eo mafana be raha pisy indray manorana be tsy hay tsony na fahavaratra ny andro misy kotroka be vo vetivety lasa ny kotroka mangatsika rapitso fa maninona ataon'Andriamanitra famantarana le izy anairana anao kitian'Andriamanitra mivoary fa ianao tsy tonga saina ka ny problème na ianao mahalala an'Andriamanitra dia mitandrina tsara vao mahita famantarana ianao dia mahatsapa ny fahakekezan'ny mpapakatra na ianao ho famantarana ho an'ny hafa hoe olona nandroso tao amin'i Jesosy olona efa nandray azy kanefa miverin-dala satria ozy Jesosy any am-parany any misy fiamorana noho izany raha isin'ilay olona mandroso mijery ianona nafana be taloha fa ankehitriny tio sa ohatry ny matymaty mba tsy ilazako hoe ohatry ny efa mangatsika mody miantso ny tompo zany ka tsy ianao no famantarana lalan'ny hafa fa ianao mpamantatra mandroso tsara miaraka aminy Oavy Jesosy! Oavy Jesosy! Oavy Jesosy! Oavy Jesosy! Mibeba! Mibeba ianareo fa akaiky mifanjakan'ny lanitra. Halleluja. Sangana amin'ny toerana misy ianao. Halleluja. Vonona izay Jesosy. Vonona izay. Fantatra efa ny fahatsaranao ny fahatsaranao tsy voatahiry ivela ny fanatrehanao no ambony indrindra aminay ny fanatrehanao no ambony indrindra aminay ho avy ny andro Jesosy iverenanao ary zay fiverenany zay Jesosy zay no andrasanay Maranatha. Halleluja. Mangetaetanao zay maniry anao zay vonjeo Antsirabe androany Jesosy.
afaka makaty alona ny lavitany azy ao anatin'ny hira mbola afaka ianao mandroso miandry anao Jesosy. Halleluja. Anahita fanina fianendans lay fune zay nomana ho an'izay rehetra nandray azy fa iseho eny amin'ny raha malanitra izy dia ho takazy isika ary iseho amintsika amin'izay tena endriny tokoa izy. Tena mifonao manontolo ny andraisanao an' Jesosy. Tena resy lahatra ianao. Tsy resy lahatra ianao satria nafinaritra be ilay toroteny. Tsy zay. Tsy toroteny ilay izy. Fa renao enkasika ny fonao Andriamanitra. Tena tsapanao hoe androany arivo. Tena Jesosy no ilaiko. Ohatran'ny Zakaiosy. Ny ondam-bola. Fiainam-bola. Volan'Andriamanitra. Nafohy vola. Tonga tsy niankina tamin'ny vola. Rehefa niona tamin'i Jesosy. Niova. À 360 degrés. À 90 degrés. Mino amin'izao fotoana izao. Mino amin'izao fotoana izao. Fa raha tena mifonao ny anoloranao tena ho an'i Jesosy. Vonona ianao ny be. Ho an'izay voageja fitsangatsangana. Afaka androady. Ho an'izay voageja ny fitiavan-tena, vola, fiainam-paharatsiana, fifosafosana, fialonana, fandrafiana, zavatra tsy ampiditra ny an-danitra. Androany ny fotoana, anapahanao hevitra hoe androany Jesosy. Ny fotoanako aminao. Amin'ity takarivo ity, dia metraka fanontaniana aminao androany. Vonona venao amin'ny fonao manontolo. Andray an' Jesosy tsy atery fa tena ho anatin'ny fonao. Raha vokatry ny fonareo dia tena ny voniny izay pasteur. Noho izany fanekenareo zany. Tsy anameloka anao Jesosy. Akipio any amin'ny masonao akipio vetivety ny masonao. Eritrereto hoe nanome fanoharana ohatran'ilay zanak'Adala izy. Dia rehefa tonga ilay zanak'Adala miverina tao amin'ny rainy. Dia ilay rainy niazakazaka hitsena ny zanany. Izay nandano ny fananany rehetra. Nanao izay nampalahelo tany ivelany tany. Fa toy ny tsy hitany izay zavatra nataony. Fa ny zavatra nahafaly azy hitany ray ny zanany. Zany le ray be fitiavana antonona ho eto amin'ity alitary ity. Ary amin'ity takarivo ity, raha voniny ianao nanome lamosina ny fahotana, hiandrandra sy atrika ny azo fijaliana, fefa mato anao izy, ary voniny amela amin'ny fahotanao rehetra, atsangano ny tananao akavanana. Ho anareo any lavitany raha te anolo tena ho an'i Jesosy koa, na any lavitany azy atsangano ny tananareo fa miaraka amina eto. Hitan' Jesosy koa nareo, ny amin'ny fonareo manontolo, ho antsika rehetra ty fotoana ity.
avereny miaraka amiko zao vavaka zao Jesosy vonjeo mila anao ny fiainako androany hariva Jesosy raisiko ianao ho tompoko sy ho mpamonjiko ho an'ny fiainako manokana midira tompoko manjakay eo amin'ny fiainako soraty eo amin'ny boky ny fiainana ny anarako mamindrofo amiko mamelany fahotako rehetra Jesosy raisiko ny ranao raisiko ny ranao anadio ny otako rehetra olom-baovao nateraka indray an Jesosy amen oitetana mafe halanatako misy fifaliana be halleluja tsika mpitandrina rehetra nintsitra ny tanantsika amin'ireo olona vao nanolo teny na ny anylavitra ny naneto akaiky eto vavaka ao anareo zahay amin'ny anaran Jesosy baiboly dia milaza fa raha misy menatra eo anatrehan'ny olona dia menatra azy kosa eo anatrehan'ny anjeliny raikitra ny an-danitra tsy menatra nareo fa nanangan-tanana ho amin'ny fiovam-piainana ho anareo avy amin'ny Jesosy amin'ny ty takarivo ty koa tsy homenatra Jesosy eo anatrehan'ny anjeliny rainy izay any an-danitra anome anareo ny soa sy ny sarobidy indrindra zanak'Andriamanitra nareo mety aty ivelany rehefa mijery fitaratra treo zazakely fa ao anatinareo misy fanahy vaovao misy fiainana vaovao raha maneno trompeta satria bebaka nareo vetivety kely dia anjavontsika rehetra eo nampabaka teny amin'ny rahalanitra andao iteatanana mafeo an'Andriamanitra Jesosy misy olom-baovao be dia be eto Antsirabe sona Jesosy halleluja halleluja ao fafany amin'ny lanitra ny taninareo dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonareo manontolo misaotra Jesosy misaotra tompony amin'ny famonjena andro any arivo ao voatahirinareo mandra-piavana izay andro izay izany mahatonga anay ampirisika anareo raha mbola tsy manam-piangonana ianao reo misy pasteur be dia be afaka manantony ianao manovy sy mitahiry ny fiainam-panahinao mba ho voatahiry eo amin'ny atmosfera ny lanitra ny fanomezan'Andriamanitra rehetra amin'izao sisaoza manota intsony mandehana fifanamela heloko anareo izy efa nanafaka ny fahotanareo izy efa nanadio nareo tamin'ny rano sarobidy izy tianareo rehefa manam-piangonana ianao dia miorena tsara amin'izay fiangonana misy ianao soraty tsara fotsiny ny taratasy kely mba efa mitondra mamavaka anao ny anaranao sy ny anaran'ny fiangonanao ary mbola tsy manana dia aza sina koa fa vony izay ny anampy anao sy tondra mamavaka anao anatin'izany rehetrarehetra zany raisy ny taratasy zaray ny fiangonana eto atoerana sy nampanompoandriamanitra maro eto mba ahafahanareo manovy sy manoy ny asa famonjena teto amin'ny terrain fanomboana eto ohatrany hoe voacentre amin'ny baolina dia mipasena tamin'ileo akaiky fa tsy mbola tonga any amin'ny attaquant noho izany eto misy attaquant ny lanitra be dia be eto Antsirabe sady voaositra ireo olon'ireo fenoan'ny fanan'Andriamanitra ireo olon'ireo makanesy any amin'ny fiangonana misy azy tsirairay andao itiatanina mafy eo an'Andriamanitra itiatanina mafy eo an'Andriamanitra halleluja maza ho toerana amin'izay vavaka ho an'ny marary sika vavaka sika ho an'ny marary efa natokana avy ny toeran'ny marary rehetra atsangana ny tanan'izay olona mila vavaka fa salamy izy na mila fananganana izy na mila fanasitranana izy ataovy ambony hoe ataovy ambony ny tanan'ilay olona dia mila jereny mpiandraikitra ny olona vavana manokandreny androany dia miparitaka ny ambassadeur ny mpanompon'Andriamanitra rehetra hiara hivavaka eo amin'izay toerana misy azy angataka amin'Andriamanitra nikasika Andriamanitra ho andreo mararintsika rehetra izay tonga eto firy mino fa hiasa mahery eto Andriamanitra androany arivo za zao dia manabe ohatran'ny Joba hoy izy Joba zay rehefa miteny ny atahorako ity no mitranga ny angovitako ny manjo ahy dia androany koa tena matahotra mafy mihitsy fa izy fanasitrana manahy mihitsy aho be dia be indray no afaka androany halleluja zany ny atao hoe fanahina tsara amen ho avadikitsika mihitsy ny programmation ny ordinateur ny devoly mieritreritra izy hoe voako amin'ny fanahiny reto nefa tsy fatany hoe manahy positif fianaran'ny finoana hafa koa zay halleluja nitsangana ianao mitoerana misy ianao itentsika amin'ny fanamasina andro any arivo tsy olombelona mantsy ny asa eto
tsy zay pasteur rehetrarehetrareto no hiasa eto. Jesosy Kristy avy any Nazareto no hiasa eto. Iza mino fa izy no hiasa eto. Atsakany an-tanan'izay mino fa izy no hiasa eto. Tsy za ny hiasa eto. Tsy nao pasteur rehetrarehetrareo ny hiasa eto. Tsy mitarika fiderana ny hiasa eto. Raha mba fantatrareo, tsy vitsy zao asa zao raha tsy nisy fiombonana. Vavaky reo pasteur nareo ihany ny hovalian'Andriamanitra androany, ary ny fiarahana rehetrarehetra mivavaka eto ny tonga an'Andriamanitra anao zava-mahagaga eto androany. Tika anao itia tarina mafy eo an'Andriamanitra ny amin'izany. Halleluja! Ka eto tsisy olona anankiray voalaza fa ampiasain'Andriamanitra. Jesosy ny anarany ary ny heriny no hiasa eto, ary no ny heriny sy ny fahefany androany ohatra ny tamin'ny hatramin'izay. Fa Jesosy Kristy tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Manaraka taridalana tsara fotsiny ianao dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Rakofo ny voninahitra ao ty toeran'ity Jesosy. Dia oka amin'izao fotoana izao ny fanamasinao no hiasa eto. Ataovina opération any anatin'ny vatan'ny olona fanamasina. Fantatro fa faninaonao zany satria ianao mihonore ny anaran'i Jesosy. Ianao manome voninahitra ny anaran'i Jesosy. Zay koa manome voninahitra ny anaran'i Jesosy. Fa any amin'ny lanitra ny tanao dia teneno ny fanamasina. Fanamasin'Andriamanitra. Tsy azo sarahana mantsy ny ray zanaka sy fanamasina. Tokotelo mamasana andro. Feno voninahitra sady Andriamanitra mahevy zao rehetra zao. Ianao nanao ny olona. Ianao ilay niteny hoe andeha sika amboatra olona tahaka ny endritsika. Ka androany Andriamanitra ny olona rehetra izay tonga eto miangavy ampahitao ny voninahitra ao. Halleluja. Anay masino milana ua skafifuna teneno fanamasina tena milanao ny fiainana milana ua Eta punao lala teneno izy fenoy a familany fahafenonao. Mierinao ny ao anatinay fenoy avy amin'ny Jesosy afahana misitraka ny tanan'Andriamanitra, ny herin'Andriamanitra sy ny fahafenony. Halleluja. Utrony ao Jesosy, utrony ao fanayo. Utrony ao fanayo.
tario tanteraka otronya feno miafanamasy asa tsy haiko atao no ampanaovinao teny ilako anao satria tsy vity ratsy anao fanamasinao androany borivoy eto amin'ity toeranyity fenon'Andriamanitra namorona ny olona namorona ny taovan'ny olona ary afaka manolo zay tsy misy ho tonga misy afaka manasitrana n'izay marary tompo fa nanao izany ianao na tsy anao izany za ino anao satria Andriamanitra ianao niprofona neonao ny tenanao ny fisiko Andriamanitra ny fisiko Andriamanitra fandroany miangavy ianao miangavy ianao fanamasina efa fanao anao zany hatramin'ny voalohany ary noho ny amin'ny anaran'i Jesosy dia okitrangy eto ny herinao Jesosy okitrangy eto ny herinao Jesosy mpiandraikitra rehetra manantona ny marary mpiandraikitra rehetra manantona ny marary ny mpanompoandriamanitra rehetra hivavaka hiaraka iomby namiko mba hatanteraka an'ilay izy makanesa ny mararynareo dia ataovy mijoro anatrena marary anankiray fandroany Andriamanitra zay zavatra rehetra hoataontsika teo fiombonana sy fiatsika maso maha-olombelona fa ny komandy eo ampelantanan'ny fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazarety amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny malemy atanjaka mitsangatsangana mikitronao raha mandeha beky ianao esoro beky mandehana fa afaka andehanao amin'izao fotoana itenenako zao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy makanesa ty aloha aza matahotra mandehana efa miasa Andriamanitra ho an'ny jamba mahirata amin'ny anaran'i Jesosy ho an'ny malemy matanja amin'ny anaran'i Jesosy ho an'izay rehetra marenina mandrenesa ho an'izay rehetra misy fivitosana aoka hiaisitra ny fivitosana tsy fantatry aretina ao anatin'ny vatanao mety ao amin'ny lohanao mety misy fivitosana mety misy fanaintainana tsy fantatry inona ny zavatra ao anatinao sofina marenina ve amin'izao fotoana itenenako zao dia andidy sy baiko no ny herin'ny anaran'i Jesosy sy ny fahasoavany aoka ho afaka ianao na dokotra na tanana na lamosina na ran na vavony na fo na atitatra na poumon na fahasemporana na fivitosana manonona amin'ny anara maherin'i Jesosy ny Nazarety Hallelujah. Apetrao le fatra marary mbola miasa ny fanamasina mandeha n'Andriamanitra hikasika fiainan'olona be dia be zao ankehitriny zao aza vela ho diso anjara ianao aza variana mijery ny hafa ny tenanao jerena atreo Andriamanitra androany amin'ny anaran'i Jesosy raiso ny anjaranao raiso ny anjaranao raha misy marena mpiandraikitra jereo atao WC raha misy tsy mahita tsara raha misy tsy miteny namona mitenena amin'ny anaran'i Jesosy raha misy tsy afaka nandehatra ny amboa mandehana amin'ny anaran'i Jesosy raha misy voageja mifanaratsy very saina miverina amin'ny sainao amin'ny anaran'i Jesosy Saotra Jesosy tsika rehetra no voatanantsika eny amin'ny lanitra
Zaotsika isoatran'Andriamanitra. Soras ny amin'ny asa magaga zay ataony, ny amin'ny kasika tsy takatry ny saina zay ataony. Soras efa miasa mahery izy amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia! Negavy anao hivoaka ato amin'ity sisiny ity, ho confirme com fametran-tanana le izy vetivety. Aza mbola mandeha fa zay afaka rehetra makanesa amin'ity sisiny ity, ho confirme na fametran-tanana vetivety. Voa daholo, voa le afaka rehetra. Dao io rakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Navianao naviano lavitra. Aleluia! Amarin somis na matjanao Faralasanul Eunurai sinanau Timis azotau Ifakesis atelasau Afatavatelasalasau Mi bebake Zeteande Eu indizizau Doce urakura kamafa pataka pataka. Vamos ter como de marcha. Semana tá na foca o fogo na demais, olha. Yandu família porque precisa de cenas em meu milagre precisa. Yandu família precisa de lá. Vamos só que ei, ei. Se saque vili falando isso na mami. Se se ana pa que jampera no. Que. Segunda matéria, saque mais uma. Se disse na fazer. Pra que se sabe laçal. Amarizo isma matjanao. Para laçanho, eu não rise não. Que si sabe laçal. Afatavar que laçal. Semana tá no tempo. Eu amo você.
tsotsotra kely nalasazao alefsarenezane raha tsy lasianao marary magnege fa tsisy aneny natserijereo fa samy ny miaraka ohatrany le mandeha motony miandro famindrabokery sisa itsena zeny amin'irao milanidrisika miandro famindrabo zay tenany vonina ve atao ve ho loatra soa Antsirabe misaotra che si sa dell'assao adesso mi scamattanao farà la salud io non resti now era tutti cantori che si sa dell'assao a far della salazao mi beva che se te Jesosy madame Dina 5 taona tao anatin'ny efatrandro nisy naratrany teo amin'ny androny dia nararina ny tena be ary voatonga teo izy mbola tao anatin'ny faharaliana tanteraka taoriana mivavaka fanasitranana sitrana tanteraka teka mabe ho an'i Jesosy. Alléluia. Alléluia. Madame Lalao tao anatin'ny efa-bolana izy tsy naheno ny sofiny havanana. Talohan'ny natongavany teto mbola tsy dia naheno izy fa ohatran'ny gobogobona. Fa tao aoriana ny vavaka fanasitranana dia mandray tsara izy. Andao tesitentsika azy. Halleluja. Sofiny havanana. Ao Jesosy tsara Jesosy lehibe Jesosy. Halleluja. Kenao ity tanana mafy ho an'Andriamanitra. Izy no mademoiselle tafita 12 taona izy narary andoha be mihitsy izy isanandro ary tena fanina izy rehefa mitsangana. Taorinany vavaka fanasitranana izy dia natsapa fa nafahan Jesosy marina sa tsy marina. Marina. Iza nanao an'izay?
jesosy Totsika ame voninahitra ny Jesosy e. Alléluia. Iza manasitrany eto e? Jesosy. Ito rahalahy kely ito Daniel atrambola kely dia marary masony ohatra misy manakotsakony zany hoy ny masony a dia ny indray latsaka ho azy misy le ranomaso dia androany a tamin'ilay fotoana vavaka teo tsapany a fa afaka tanteraka le izy tena sitrana tanteraka fa tsapany sy azy efa tsy takotakona tsory efa tsy takotakona tsony ye nanelingelina anazy le izy a zao afaka tanteraka tao anatin'ny vavaka dia raina Jesosy atao mafimafy ny teko any Jesosy madame Eva efatra be efapolo taona tao anatin'ity tontolo andro ity a dia narary be ny andohany voninahitra ao an'Andriamanitra fa tsy maninona tsony taoriana ny vavaka fanasitranana iza nanao an'izany iza nanao an'izany olakolaka mabe ho any Jesosy Monsieur Olivier, 7 taona, nandritra ny 2 taona izy a ny masony nanjavona tsy mahavaky baiboly sy ny sisa. Tao aoriana ny vavaka fanasitranana kosa dia efa mahita tsara. Angamba, ndao testena indray ary, sahoana, ndao ary mba vakitsika ty. Ty ambony. Marka 5:19 ka lazao amin'izay zavatra lehibe nataony tompo taminao. Halleluja! Aokenao ika halleluja mafy hoany Jesosy androany. Izy a no Madame Priska taorinany naterany an'ity zazy ity a dia misy zavatra mandehandeha ohatrany reny hoe zaza metsika reny ao anatin'ny kibony a zay reny foana dia nagaga androany ohatsy iziny a fa tao aorinan'ilay vavaka fametrahan-tanana dia tsy henontsony a le zavatra nandehandeha tao anatin'ny kibony marina sa tsy marina zay Madame Priska ndao tsika ame voninahitra ny Jesosy e. Alléluia. Zao a Andriamanitra afaka manala zay mihetsiketsika ao anatin'ny kibo fa zay tokony ho velona ao anatin'ny kibo kosa dia ho sokafan'Andriamanitra ho vain'Andriamanitra sy ty raha matoty a Madame Nathalie bevoka 5 volana bevoka izy a 5 volana tsy nietsika tsony le zaza tao anaty kibo 5 volana ohatra karazana efa tsisy aina itsony fa androany a tamin'ilay fotoam-bavaka vao nametrahan-tanana teo izy a dia teo no eo nietsika lay zaza tao anaty kibo a halleluja 5 volana tsy nietsika nampietsehan'Andriamanitra androany nanome aina Andriamanitra androany dao tsika tehaka mavy a voninahitra Jesosy Madame Mariette efa nididiny masony dia taoriana ny fandidiana dia tsy mahita tsy mahay manavaka soratra lavitra na nytanina izy teo a dia tsy haiko izy raha mamaky an'ly soratra ry ary tsy hitako tsara dia androany izy asaintsika mamaky Tompo fahadiovana tompo fahadiovana le tena tsy nazana ohatra tsy mahita an'izany fa izy mahita an'izany ria lavitra be ria olakolaka mabe ho any Jesosy Madame Violette 12 taona efa tena ela ozy izy a no tsy mazaka zavatra manaitaitra manaikitra be foana ny vavoniny sady misy rivotra zany a nefa zafady ohatrany misy rivotra zao nefa tsy marary zao ny izy efa kalma tsara ary efa tsy taitaitra tsony a voninahitra ho any Jesosy a zay ndao ohatra tsy ampy
mitehaka voninahitran'andriamanitra andriamatoa Alain niazy indray marary poumon izy ary niditra teto izy dia mbola sepitra fa rehefa teo amin'ny fanatrian'andriamanitra rehefa nandroso ny fotoana rehefa naray ny teny naray izay fiakovana teto dia niala tsy moramora le fahaseporana niaisitra tsy moramora le fahaseporana manomboka maivana izy teo amin'ny fanatrian'andriamanitra dia confirmen Jesosy eto le izy maivana izy ndao tsika tehaka mafy voninahitry ny tompo. Alléluia. Izy no madame vololo ny aina. Nandritry ny folo taona izy accident tany Majunga. Dia nisy nanevika tao anatin'ny fony tao andonge no tsika vetivety fitantarany azy. Teraina Jesosy tena manasitrana zany Jesosy fa alohantsika mba tsy miala aminay voninahitra ho azy rerena fa sasany dia mijoro vavolombelona raha accident tany Majunga. Teo amin'ny folo taona lasa teo ngamba zay dia nisy nanevika tato amin'ny foko tato dia le izy tsy dia hoe manevika matetika fa ndraindray eny dia efa manevika nefa le izy dia tena hoe marary dia efa nametrahan'ny pastera tanana teo moa dia reko hoe sitrana le izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Iza nanao an'izay? Jesosy nanao azy dia voninahitra ho azy irery any. Ndao tsika tia tanana mafy any Jesosy. Madame Nandrianina 5 taona nisy manevika sy manaintena eo ambanin'ny fotrana eo amin'ny kibony eo dia anaraina mbola nihetsika le izy nandritry ny herintaona zay aretin'izay nandritry ny herintaona isaka miarina ambony fandrina izy isa maraina dia tsy afaka tonga dia mitsangana aingana fa voninahitra ho an'Andriamanitra taoriana mivavaka dia afaka tonga dia mitsangana aingana teo ambony seza. Nandritry ny herintaona nisotran'i Jesosy anatin'ny dray mpimaso olakolaka mabe ho an'i Jesosy. Madame Marie Florette 5 taona nandritra ny 5 taona izy narary ny tanany anankiroa sy ny tongotra avy mangotsokotsoka ozy izy dia manaikitra ary nandray mila tsy ho zaka mihitsy. Tao arina ny vavaka fanasitranana teo taloha natongavany teto izy mbola narary azao kosa efa sava tsara efa sitrana soma tsara voninahitra ho an'i Jesosy. Iza nanao an'izay? Jesosy. Iza? Jesosy. Nao tsika tia tanana mafy ho an'Andriamanitra ho an'i Jesosy. Alléluia. I rahalahy Raianna 9 taona ray volana tapaka ny tanany dia tsy afaka nihetsika. Tsy afaka nihetsika ny tanany ray volana fa androany tamin'le vavaka natao teo dia nandramany nahetsika le izy dia afaka nihetsika atao ve le zavatra tsy nety nihetsika hatramin'izay le tanana ahitseo le tanany sy le tapaka tsy afaka nanao an'izany hatramin'izay jereva nefa Jesosy ane manasitrana zazakely isany ray aman-dreny miaraka amin'ny eto hoe misy na zoky na iza no mba makaty azafady mba hiconfirme tsika hoe tena zay tokoa nahazo azy sa ahoana? Tsy afaka nanao ohatran'izao tsy afaka nanao ohatran'izao ny tanana dia tsy afaka nataony ohatran'izao dia ny vavan'ny pastera izy dia nahetsikaetsika amin'ny be ny tanana rehefa avy eo. Alléluia. Ndao tsika tehaka mafy voninahitr'Andriamanitra. Alléluia. Velona Jesosy. Alléluia. Izy no madame Émilie. Nandritry ny 7 andro izy nivoto tato amin'ny tendany tato tsy afaka mihetsika dia nandrifotra tamin'iny vatany ilan'ilona izy dia na izy ary gaga fa tao anatin'ny vavaka fanasitranana zay fametrahan-tanana mpanompon'Andriamanitra dia gaga izy fa nanjavona tao le fivotosana marina sa tsy marina zany madame Émilie? Marina. Voninahitra ho an'i Jesosy velona Jesosy. Madame Sarbidy 12 taona nandritra ny ray volana marary tratra
sady nykoaka tao anatin'izay ray volan'izay taoriana ny vavaka fanasitranana sy fametrahantanana dia izy hoe efa maivana ary zao a efa sitrana iza nanao an'izay taovy mafy moa iza nanao an'izay ndao tsika tia tanana mafy ho an' jesosy alleloia rahalahy tahina nandritra ny efatrandro lazaina zany fa hoe voan'ny belarzozy sady nanao hémorragie fa ary rehefa mitsangana izy dia manahitaina fa teo amin'ilay vavaka teo a dia tsapany maivana tanteraka tena tsy nisy tsony a le zavatra nanahitaina hatramin'izay a voninahitra ho an' jesosy a iza nanasitrany jesosy alleloia ataovy mafy ny teka ho an' jesosy alleloia fa endrena folo taona izy masony roa mangiry firy dia manjavozavo tsy mahita tsy mahay mamaky soratra lavidavitra fa zao izy a nisitrany jesosy dia mahay mamaky teny loha volombelona vavolombelona zany ny zavatra nataony jesosy a olakolaka mafy an' jesosy alleluia alleluia velona jesosy ity reny mpianakaviana ty a marety a no anarany nandritry ny heritaona izy a mikohaka be dia tena sepotra be mihitsy tonga teto izy a mbola noentiny teto zay aretina zay fa zao amin'izao fotoana zao izy a tsy matsapa tena tsony hoe sepotra tsy mikohaka tsony izy a voninahitra an' jesosy a marina sa tsy marina zay ny marina iza nanao an'izay jesosy do tsika iorakoraka ho an' jesosy izy indray a no monsieur abrahama 7 taona nandritra ny 3 taona zay a voan'ny AVC izy a dia tsy afaka nampiakatra ny tanany avy fa taoriana ny vavaka fanasitranana dia afaka nanetsika ny tanana izy ataovy ho hitanay ary a le tsy vitanao hatramin'izay halleluia ankenao irakoraka mafy an' jesosy ankenao irakoraka mafy an' jesosy alleluia ndre matokely fitahintsoa nandritra ny roa androny izy a narary lamosina narary adoa sahirana mihitsy satria marary manaintaina zay le izy dia teo amin'ny fametrahantanana teo a dia afaka tanteraka na ny lamosina na ny aretina andoa zany nataon'i jesosy tamin'se alleloia andao tsika tehaka mafy a voninahitry ny tompo madame hery a raika amin'ny 3 taona nandritry ny fahakeliny dia lalo dalovana izy ary na misy mifosa azy eo akaiky a dia tsy eniny fa ohatrany hoe mitely zavatra mahafinaritra azy ihany ny olona eo akaikiny dia mahafaly azy ihany fa voninahitra ho an'Andriamanitra kitihiny jesosy androany a maheno tsara ary raha tsy mitandrina ny olona izay mifosa azy dia eniny azafady ese avetrany ery ny anarako jesosy 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 nanao an'izany andraso aloha dia mitehika anao efa avy eo ny kibony navokina anao na dia mibotsina nefa ny tsy be voka tonga teo izy a nialaka tamin'ny kibo mibotsina mahay zavatra jesosy na ela ny kibony olakolaka mafao an' jesosy alleluia
izy a no Julia 5 taona ny tovolahy nandritry ny ray volana izy a nikohaka sepitra reradava fandroany tao anatin'ny vavaka izy natsapa sady sepitra tsy mikohaka matanjaka iza nanao an'izany Jesosy da tsika dia tanana mafy an'Andriamanitra. Andriamatoa Nestor zavatra anankiroa be zao nataon'i Jesosy taminy. Izy moa zany accidenté dia 5 taona zay dia nisy zavatra nanahirana be na tamin'ny sofina na tao amin'ny tongotra. Aleo izy tantarantsika fohifohy any zavatra nataon'i Jesosy taminy. Tao anatin'ny vavaka zay natao teto dia tsapako fa nahazo nietsika tsara ny feako amin'ny vide accidenté tao anatin'ny 5 taona dia nisofiko zay tao anatin'ny lavy zay accidenté zay dia nanjarina andre narenina be ny sofiko tena tao anatin'izay 5 taona zay tsy nandreninina tsony ny sofiko amin'ny lavy ny lavy ento ngoly von'le hoe sciatique zany dia namandeha za eo amin'ny lalana eo amin'ny 500 metre dia efa tsy afaka mamindra tony azy ny miangolo ny tongotrako zay efa tonga teto dia efa tramy any teto efa maly any efa take hidro teto fa androany tena tapaka hevitra fa afaka le ngoly nerity tantanana aloha hoe sitana ve sady sitana ary sitana amizao da noho ny asan'i Jesosy tao amin'ny fiainako. Iza nanasitrana Jesosy nanasitrana. Mbola misy manao zavatra Jesosy velona Jesosy ity renim-pianakaviana ty Madame Estela no anarany. Rehefa misy zavatra misy eo dia menatra foana izy sarikenatra izy mary zany fa mahagaga androanony izy lasa sasa be samy jory ety aloha ity izy mifanatrika amin'ny fiangonana rehetrarehetra. Iza ny nanao an'izany Jesosy ny nanao an'izany fahagagana lehibe do tia tanana mafy an'Andriamanitra. Ya mbola misy ya izy ataontsika avelantsika izy anazava kely le zavatra ao am-pony. Rehefa misy zavatra miseho dia ohatry ny hoe émotionné be za dia misy raha mandeha dia nefa teo za vao anazy vavaka sy tonga teto dia efa nisitranin' Jesosy dia maivana be mihitsiny. Iza nanao an'izay Jesosy. dia rahina Jesosy mena voninahitra Jesosy Alleluia. Naontsika itsanga no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'i Jesosy adiva hifarana fotoanantsika efa hariva ihany koa ny andro isorana mpitandrina sy ny fiangonana isorana atsika tsiraray aby tao anatin'ny fotoana androany naharitra hatramin'ny farany azadino farapitso hariva reko fanamasina miteny hoe fanasitranana fahobe zany hoe isy fametrahan-tanana raha pitso ataon'ny mpitandrina rehetra isy vavaka ho amin'ny marary isy vavaka manokana sy délivrance ho an'ny tsiray avy zay tena hoe mila an'izany ho mariky le firaisana ao androany sy nanomboan'ny fotoana hatramin'izay dia ho ataon'Andriamanitra tsika hoe ho fantsiny ho ampelantanany ho ampiasainy ho fanafana ho an'ny ty tanàny ty. Amen. Raha pitso hariva ny rendez-vous antsika amin'ny 2 ora sasany tsy diso atao votonga eto ianao miaraka antsika mame voninahitra n'Andriamanitra sady zany ofafany amin'ny lanitra ny tanao dia misaoran'i Jesosy ny herin'ny anaranao reny zay koa raha mba miaragaga mahita ny zavatra ataonao fa teo mivavaka impitandrina tsirairay avy sy mimpanomponao tsirairay avy zay miara-niompom-po na hatateraka an'izany asa zany tamin'ny fiombonam-po androany fa mbola mihoatra lavitra noho izany ny fanakenao amindra fo anatanteraka kasika amin'ny fomba tsy takatry ny saina
eo amin'ny fiainan'izay rehetra nona sy nangetaentanao androany arivo. Jesosy raha isy ny voninahitra ho anao rery. Aoka tsisy olona ray manapofinaina sa ho deda ka sy tena hoe sa ilaza fa vita nininina na olomba ositra miavaka amin'ny rehetra makaizy. Ilaza eto androany fa nampiasainao. Ianao mihitsy ny tenao zay tianao atao, fa na tsy nanao nininina azy zay dia nataonao zany. Ny herin'ny anaranao, ny herin'ny fananao no natsoina teto. Ny anaranao ray, lay Andriamanitra pary zao rehetra zao nomena voninahitra. Sotra Jesosy fa anao ny fanasitanana, anao ny fanafana, anao ny famonjena, anao ny zavatra rehetra. Halleluja! Voninahitra ne ho anao rery mandrakizay. Rais Jesosy rais fa mendrika anao hatramin'ny taloha indrindra. Anao ankehitriny, anao mandrakizay. Atoraka eo atongotrao ro fahatsarana amin'ny satroboninahitra rehetra ny tapondohanay. Fa tsisy fahatsarana avy aminay fa avy aminao. Rais akasitao fa mendrika anao mandrakizay. Fa ianao no maty eo amin'ny azo fijaliana, ianao no nomboana teo amin'ny azo fijaliana, ary ny diakapoka taminao no nitondra fanasitranana, ary ny herin'ny anaranao na afaka ny olonao. Ndao tsika hiteny hoe voninahitra, voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra Jesosy avy any Nazareta, misaotra fanahy masina. Andaontsika iorakoraka mafy eo an'Andriamanitra. Halleluja! Tsika tsy mifaly fa manaiky antsika mifanahy, fa mifaly tsika fa voasoratra ny an-danitra ny anarantsika. Dia andaontsika hifaly amin'Andriamanitra miaraka amin'ny anjena alokisany an-danitra ny amin'ny olombavonjy androany. Asitsika fiderana anankiroa dia mangataka ny président-ny fiombonana ametraka ny tsodrano aorinan'izay. Oi, sika rehetra raha tsika hitsanga ho any amin'ny afindrindra. Afaka mandrosidroso tsika, afaka kisaka lesesy, aza vela iazonanao lesesy. Zay ataonay ty votsy nataonareo tsotra kely, aza miafafa mihitsy miaraka aminay. Wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany ny fitoeran-tongony, ny lanitra andrianana. Aversika miaraka tsotra kely. Wanilay mipetraka ambony ny seza fiandrianana, ny tany ny fitoeran-tongony, ny lanitra andrianana. I'm
Nanao livraison Andriamanitra androany. Afaka fenotsika ty tsy maninona dao iteran'Andriamanitra. Dao. Miaraka aminay aty motsy. Miasina drianao manatra amin'ny fakane, ny panjona drianao saika tsomatra amin'ny lakane, ny sakaizana drianao enamakitafo solution, ny trondrona drianao Antsirabe sotra. Manao livraison, manao livraison, miakatra sy mity, miakatra sy midina, miakatra sy midina leo any Antsele. Miakatra si midina leo any Antsele, miakatra si midina leo any Antsele. Manao livraison, why si wano, manao livraison. Lasai kumanamno, lasai kumanamno, tua lanchamso, tua kulle, tua bisa na kulle, antika de manche, tua lanche, tua na. Manao livraison, manao livraison, assura cura que uma força social. Tudo aqui, tudo. Ni move não tinha nawe, ni tumba matone, ni mas não tinha não, ni inferno da malone. Manao livraison, manao livraison, miakatra sy midina, miakatra sy midina leo any Antsele, miakatra sy midina leo any Antsele, miakatra sy midina leo any Antsele. Manao livraison, manao livraison, lasai combinao, lasai kumanamnao, ivua lanchamsao, ivua kulle, ivua pisa na kulle, amsika de manche, ivua lanche, ivua na. Semana tala livraison, manao livraison, mantena manjemse, ni matiasa, manteni fewe, mianto azu veruna. Azamana mafe, tifuna leo, aturunia surufuna.
teneny hoe raha pitsondray raha isonotsodrano areo atsika mponiny vakina karatra rehetra raha eo mankasitraka anao tokoa zay mame voninahitra anao rery ihany zany fa kosa amreto zanakao amreto olona noforononao noarinao hitasy aro anao tokoa ne Jehova ka raha ody anao hoarovan'Andriamanitra ho tonga soa amin'ny tokantranonao ary ny ankonanao ho arovan'Andriamanitra ananitra ny tavany aminao ne Jehova ka mindra fo aminao tsy anisany elikao zany fa efa voavela ianao mitoera tsara ao amin'ny fanatren'Andriamanitra ary ho tavan'Andriamanitra io a hitsika aminao ho faly aminao ka mianao fiadanana mandehana amin'ny fifalian'ny tompo omba atsika menakavy eny ny tompo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina tsika rehetra nao hoe amen dia mba tsy ofrano leo akaikinao hoe dia tahin'Andriamanitra hoe omba anao ne Jesosy rapitsony tompoko hoeto aby ny fianakaviana fa izy famonjena fao be rapitso amen alavazy ny raha fidarana raka izy a Eta mangataka rano aminao maniry mafeo foko rehetra mangataka rano aminao aiza dirondraino angataka amiko e omeko fa tsy ampindramiko e za Jesosy mangetaeta mangataka rano aminao maniry mafeo foko rehetra mangataka rano aminao aiza dirondraino angataka amiko e omeko fa tsy ampindramiko e matsaka aminao fanahy ianao fanomezandray aminao amituka matsaka aminao fanahy tsy angetaeta mandrakitsy Jesosy nyakoka voninahitra 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 wanadimantirania anadanitra anadanitra mangataka rano aminao amin'ny fanahy ny fahamarinana niterako anao ho fahavampo amin'ny falindray ny fon'Andriamanitra ray za Jesosy mangetaheta mangataka rano aminao amin'ny fanahy ny
Utabele tiata, sisa kivili vili
lasao nafantrafate lazalazao mitevake zay te ante amonina